ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy I feel good. Miraba toko dia miraba indray a nyzao miatsy somary gagara amin'ny feo a nyzao marainina ny lakamisy a faroapolo volana janoary zao ary rehefa inoko an'izany de tsara tokoa mialatsiny a fa zandry Mario Malasy zay tokony mavieto fa tsy afaka tampo izy a noho ny tsaotsao tao ambany tao ary natahotra rano tokony zany tokoa moa zany teny eto miraba antsika rehetra zany zavatra teo ihany izy fa resaka interrupteur zany mipetraka teo ino ma zao ty fandarana ty ino ma zao ty fandarana ty zany ay tsy maintsy azavaina tsara zany satria fa za ko niverina avy any tsy tadidiko tsony aizy dolo na radio inona dolo ngesety mivoaka deba kaikaiky izy mbola kaikaiky za fa lasa lavitra be za zany mbola ndeha nitsidika tany tonga hatrany amin'ny Che Guevara tonga hatrany amin'ny Fidel Castro reny azary nofaneny tam'le iny satria fa nahoana satria reny zany mila nytaniko hoe ahoana fanaovanareo an'ity démocratie libérale ty ka tamin'izao aloha zany zavatra tsapako zany tonga aloha za zany nandalo tamin'ny vandry koron-drano iny a tena betsaka ny rano io zany atao tonga-drano taminay tsy mbola tena nisy salon'io mandeha tamin'ny varitra Mboto Manjaka iny tena tsy hita misy zany raha io zany misy lakana zany mety mampidibola be fa rehefa mampita lakana io zareo tokony manao gilet septembre reo mbola tsy maintsy miampita eo zay zany fandehan'ny zavatra io ka efa ela be za tsy nimpody sy niverina teto aloha zany de mba tonga miresaka eto zany satria misy za manivaka mirao ny milanitra iny zay maly nisy ny tanisa teto hoe tamin'ny fitondrana samihafa teo zany hoe tao zany nisy hoe DR mbo atao koa zany MR mbola atao koa zany hoe IHR amizao moa zany ANR taminazy zany zay d'Albert zay zany fandeha ka tondraka ny rano ankoron-drano io zany misy olona mitaraina mihitsy na ny fitenera tsy azoko tsara tonga taminahy teo président ozy zay ozy mpimpitsonjo tsy hita ozy nisonitra ny rano izy lasa nandositra aby tsotso de za zany gago nareo zany mamboly tsonjo teny fakatsonjonareo zany lasa hoetiny rano fa nga tsisy fakanao le tsonjo le tsonjo maventy be ozy eno a sonjo raha mandady izy raha kelo a fa sonjo be izy raha lehibe tsy azony président ozy zay ozy izy miopy karpa ino azany karpa de Madagasikara zany jerevnazao hoe ety ny lalana mandeha amraha ka zay io rano be io zany io ane zany le ranga anakiray ry hoe dame io zany lana dame io ka ny première dame zay zany satria le ranga io zany tamin'ny vadiny mère izy mipère izy zany ny premier homme tamizay fa rehefa ohatra dame ndray zany misy mamefy zany iny de ny première dame zany manampy n'olona mbakartier le olona le veritsonjo de misy ndray zany ny dame manaraka ndray zany dia hoe olo-mpanao karaté reny zany hoe troisième dame reny zany manavotra ny olona zany misy manendaka de misy ndray zany hoe reny zany Jean-Claude Van Damme de misy ndray zany misy dame hafa moa zany zavatra ohatra hoe zany hitanareo zany amizao zany hoe dame tsy be koto reny koa zany mihirahira moron-drano amin'ny olona manitsaka rehefa olona veritsonjo betsaka ka zay tsy resaka betsaka moa zany fa zay zany manavatra foana io tsy maintsy miara-miasa atsika nareo moa zany fa zay tsy afaka tsony zay ne natonga ty tantara ty zany misy hoe Tananarivo avaradrano de misy Tananarivo atsimon-drano de misy Tananarivo anaty rano de am'izao izy efa anaty rano ray manontolo tsy anaty rano jiaby izy misy tsy anaty rano ka io na izy na izy zany mitatana ny Tananarivo antanio tsy moramora zany zany de miteny ampatsorana misy amaray aman-dreny anahy izy ny ao zao naina manao izy naina manao izy fa tsy afaka vitan'izy iray reo tsy maintsy miaraka dolo miara-miasa io fa tsy hoe ny mpanohitra koa avy anampy eo koa zany de tonga eo koa zany ministra rehetra manampy eo koa de tonga koa zany amin'ny fitondrana koa manampy eo ankomina manao aloha fa raha ohatra koa zany le rano mitondraka be zany satria izy zany autorisation manetso de tsirinainy tsy maintsy lavo tsy manjaka tsy mahita lalana kelobelo zay zany fandehany zany fa de courage nareo fa za zany mbola anentsika ferena matetika aleo tonga de mijanona mihitsy zany de amizay tsy ela satria zany zany zao ho any Vietnam zao
eo amin'ny Osiminy. Vetivetika kely Hainao Osiminy zany? Mhm. Namany manandafo zany. Ay. Aoy. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. mifandarana nefa dia tsy mialon-draha Zay maneva iny, zay manasa olona. alasina hitarana lavibilaka misy masaboty Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Vaovao be! Andraminy Gino Icy. Zay zava-pisotro manaleta enta, vita avy amin'ny dité natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendé comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com. Mirabatsika rehetra. Mirabatsika rehetra. Isan'ny o zany. Salamo. O zany. Saka amin'ny caméra vaovao isam-boly izy dia io. Tena sirika be zany le teo le niditra honoré nefa tsy izy mivoama. Tena hoenina be. Ny ara-bandika maka tavelany amin'ny Ao ambadika ao mandaka maka. Mbola makataritsarika abone kely. Ararotona zany. Ny baolina omaly. Ho anareo mankafy baolina dia 2 minitra nomeko ny tenako hanome ny vokatra aloha dia rehefa avy eo miresaka zavatra. Zay hono ry raha fanomezany soandrina avinaly. Zay omena. Ny baolina omaly dia samy tamin'ny 10 alina le izy no nandeha. Ka raha nisafidy hijery any Egypte sy Soudan izahay dia Soudan je me suis endormi. Mba tsy tapaka rangany jiro zany reny tapaka ny jiroko. Ka le toerana hipetrahako zany milay dia mandeha le Egypte Soudan. Fa tsy nampietanketana anao, tsy nampitantana anao le izy. Rehefa atory zay ianao na mampietanketana anao takin'inona reny dia matory. Le torimaso miankina tsy miankina amin'inninny. Za fa nanomboka nanisa ondry. Ka le orsa kely mibata ondany iny koa tazatazako eo akaiky eo. Dia mampatory moa. Mampatory izy iny le jiro iny zany izay mpamorona an'io mahay. Le jiro mipendrapendrana iny zany mampatonga maso ohatrany somary fa le torimaso tonga tsy fidiny. Dia omena ny vokatra dia rehefa tantaraiko ihany toy an'izay. Egypte naharesen'ny Soudan tamin'ny isa ray no tsy misy. Baolina matiny Mohamed Ali. Satria Mo Salah rehefa zoomeny le caméra le rikay komika endrika be ary le rikay fohy ny avant-bran. Eny zavatra tombatomba daholo zany. Ny Egyptianina rehetra dia mitovitovy daholo. Mampitovy azy misy volo mbava daholo ny ankabeazany. Ohatrany anazy zao. Mbola tsy tena Egypte ampy aloha zao. Tunisianina elahy zao. Egypte nahareseny Soudan ray no tsy misy. Dia Nigériana ndraisen'ny Guinée-Bissau. Guinée-Bissau io moa zany karazana hanin-kotrana any Afrikana izy io. Izay hoanina miaraka amin'ny apemba sy ny ndolé. Nigéria zany nandraisen'ny Guinée-Bissau. Guinée anankiray aloha zany tafakatra. Dia Guinée ray aloha zao nintsana. Satria i Nigéria sy Egypte ao anatin'ity groupe D, D ity, D, dia Egypte sy Nigéria no tafakatra fa i Guinée-Bissau sy STD, ohatray azafady, i Guinée-Bissau Soudan dia nintsana. 1 point avy reo dia mintsana tsy isy fanantenana aloha zany. Roa zany iny nintsana, noho izany rehefa tazantsika ny groupe hafa dia misy hafaliana tsy ompitratra satria dia tafakatra zany i Malawi. Tafakatra i Zimbabwe. Ary Comore ity ohatrany mbola tsy nisy niteny. Satria raha BCDEF efatra manko no tokony miakatra meilleur troisième ka ny roa rehefa ay moa roa amin'ity groupe ity le mihintsana io zany e. Comore mbola tsy tafy. Mbola miandry ny match androany ka dia izay ny match tamin'ny omaly rehefa tena dinihana zany dia i Nigériano tsaratsara kolektifa ao anatin'ny tsy dia fahalalana loatra ny mpilalao
hafa tamin'ny fotoanany Rachidi Ekini, ry Daniel Mokasi, ry Yaya Touré, i Sendai Olysée. Hainareo zany Sendai Olysée zany mitovy amin'ny Denis Rodman. Mety mitovy ny dadany. Eny izay ny tantaraiko aloha zany momba ny baolina ho an'le namantsika mangataka an'izay valiny izay Anosy alareo aloha. Dia ometsika rehefa avy eo indray ny programa amboarina. Resaka lalana no resako satria tena misy lalana mila fanamboarana be eto Antananarivo. Fanamboarana kely ary nge dia mety mahatsara tsy manina izy na le ohatran'ny tip-top reny aloha zany dia efa mba mety. Hitanareo le TikTok eo amin'ny Skava le akaiky ny galana io efa ela ihany nahita ny lavaka io le ohatry no any Kraotra le afaka mibelera dia mandalo eo amin'ny Skava dia izy le makany Kraotra iny fa izy eo amin'ny Skava io mihitsiny eo akaiky ny arian'ny bus io. Mbola aloha mbola ry aloha ary izy mbola any Ampandrana mandalo eo amin'ny Masera aloha Masera izy mbola ry aloha am'izay mahitsy foana ianao amin'ny Kristy ry Lobery taloha mahitsy foana ianao fa tsy mivilivily mihitsiny eo akaiky ny galana io izy eo amin'le hoe Skavy akaiky ny Skavy fa io efa tena hatramin'izay aviorana tio raha vao ohatra ka variana eo misy rano miankina zany hoe ambany indrindra io amin'ny lala mahitsy avy any amin'ny Masera mandrapatonga iry amin'ny ambasady Allemagne moa zany hatramin'izao eo amin'io anoloan'le misy restaurant sy no fandehanana zay eo misy rano be zany ao efa ela ihany izy io kiditra fa hoe ka le izy mandeha varatra makao amin'ny tanimbary Rasakay ao mandalo an'iny Ampandrana tsy sanana iny zany dia mivarina makany amin'ny Davida. Leo akaiky ny galana aloha tena hitako hoe tena enjany eo amin'ny Skavy akaiky ny galana. Galana izy mbola ry aloaloha fa tsy le sinoana total le nresanao fa io koa indray rehefa avy ny io raha miakatraka galana misy galananga ao sa taloha galana mbola misy isy am'izao mbola misy isy am'izao efa ela tsy ila resa mahita an'izy ngamany efa ela tsy nandalo tany efa ela mihitsy raha koa tsy nandalo tany fa nisy station d'essence zay le tao pause lens taloha le tsisy tsony fa oviana ray nandalo tany tena omaly zay nandalo teo fa io ke mampitohana anisany mampisy embouteillage rano zany raha lavaka tsy ratsy le lalana amin'le izy dia tena ozy dia mila fanamboarana kosa tio le efa vita kosa aloha dia aleo mba isorana isorana fa mbola tsisy loha sa izy moa zany zao nefa le izy ataontsika hoe misaotra maira ve manala an'le olona mametra-pantoniny ataony zany hoe ny fanamboarana aingana raha ohatra ka ohatran'ny ankehitriny hoe conseil municipal loa le bandiny Ansorie izy moa ny ataontsika anarana iny moa io fandray telefônina ny hita ao anatin'le izy tsinona satria araka ny resaka nataon'ny professeur Zafy Albera teo ny mitantanatanana tsy mora ka tsy mora zany tsy misy hoe tonga dia mety be sisy ary mandainga koa raha hiteny hoe tsy manao ka manao zay mitantana ny tanàna fa ohatra hoe tanàna ngeza be ohatra n'Antananarivo tsy maintsy hitanao ao mety sy tsy mety rehetra amin'ny zava-misy fotsiny dia tsy maintsy henonao ao ny fisaorana be raha tsy toerana sy ny fisaorana tena mety sy ny fa ratsiana samihafa tsy maintsy hitanao ao ka tsy maintsy hitanao ao ny gazety radio télé sy ny réseaux sociaux moa fe tsapatsika fa rehefa misy ara-javakanto mitranga any Morondava na any Mahiva tanàna ohatra zany mahalana ny mivoaka ny gazety taratasy fa ny zavatra mitranga ny gazety taratasy nday Soweto dia zavatra manodididina Antananarivo sy sisa tsy mbola tena matetika ianao mahita lohateny hoe ilakaka hoe matetika zany kara sosialy be misy zany fa kelikely any le izy hoe ilakaka moa zany tsena dia hoe ilakaka zany hoe nosy mitady aloto dia eo amin'izay le fanamboarana aingana izay mantsy no ohatran'ireny le manao fotoana amin'ny herintaona ireny satria le nitantaraiko teo zao le eo amin'ny faratra avaratra Korondrano ngamba na an'inona moa zany anelanelan'ny orinasa Star ery sy ny Media Consulting taty mbola moa za Media Consulting mbola efa ela koa zao tsy tany zao vahito amin'ny teritera dia tsy haiko akaiky le izy misy vila kely zay dia mbola hoe sandry larisa sa rehefa reradraraka vao torinasy ohatran'izany dia afaka mantovolaky makay eny gymnase na Korondrano dia le namana moa zany ve ampiresantsika misaotra azoky sao zay verinareo fa hoe raha Cyril azay ny mpitsonjo dia le tsonjo nompiany tao akarpa be ohatrany Scooby-Doo fa tonjaka ny rano tsy hitana le antsonjo zay no nahazo an'le olona le somary miompy trondro izy dia misy fefy
Tsy tatra amin'ny fakany. De le fefy zany de ao anatin'iny ny trondro. Tsy hita izay azo atao satria zao niakatra moramora ny rano. Le tsonjo mbola kely. Niakatra be ny rano, lasa ny tsonjo. Tsonjo be. Ary ny problème ny tsonjo raha vao tsaboiny. Tsabonao izy tsy fantatrao ny aretiny nefa. De ve tsonjo. Satria le bany te le tsonjo président le tsonjo tsaboiny. De nitondrany dokotera le izy. Inona no marary am'le trondronareo fa ho tsaboiny? Le tsonjo tsaboiny! Tsy manan-kelofana. Tena danja be amin'ny tsonjo tsy manan-kelofana ne. Rano reny azy ny tsisy. De le tsonjo tsaboina. Tsy hita be any menopause azy eto moa. De eo am'izay le hoe tonga de raha vao misy lavaka kelikely iny zany ny ohatrany hoe eny Talatamaty zao de zay zao tena mamela lakolosy mihitsy am'zao satria avy eo am'tsena midina makeny Belera mandra-pahatonga any amin'ny fiviliana makany amin'ny commune lavaka eo amin'ny 7-8 eo ka ohatran'ny sahafa ny kely indrindra. De gadodikoda gadadikodo mahalana ny eo ny hoe TikTok efa lasa gadodikoda. De le izy koa avy ny orana de mia lodoka hatrany ihany le izy. Ohatra anankiray tena akaiky indrindra hitany rehetra zao rehefa le mivily eo amin'ny rond-point ny Ankasina makeo Kazomango io de misy lavaka kely nantalovany le lalam-by taloha zay io. Fa izy 2 andro sy tapany na 2 andro ihany de fa loka ihany. Misy vita zao vetivety eo anoloan'ny station Total amin'ny Kianja Maki misy rond-point eo. De rehefa avy ety Andotapenaka andeha eo akany amin'ny Jimboscor na ivily makaty amin'ny Rocade de misy manodidina an'io rond-point io efa voamboatra izy tamin'ny 2 volana sy tapany 2 volana teo eo. Fa ao izy azo impinina tsonjo. Raha vao tsonjony ao tonga de accidenté. Voahitsaka ny satria misy tonga de manitsaka satria manitsaka milamina aloha zany miditra anaty le lavaka. Taloha nisy an'le ohatran'ny olona le manitsinitsina vonjy-maika an'le izy fotsiny. Atsika reny am'izao na mbola manao ry zalahy le mandraindray vola kely amin'ny olona. Zany hoe reny manko tsy mahofoka aloha le izy fa hoe vonjy tavanandro fotsiny. Lasa mampalahelo ny ray ary le rony satria tsy de tena mahafakolana fa zao. Izy nefa manao an'le izy de mangataka an'le vola izy tsy hita be. Mba mametraka kely ramsia, mba mametraka kely moa. Reny koa tsy midika akory hoe tsy manao koa ny mpitantanana ny tanàna. Fa le zay le teneniko hoe tsy mora le fitantanana an'le tanàna. Satria eny zany karazana mba ohatrany hoe voninkazo tsisy felany atsipy aloha zany ane mba melana izy any am-pelantananareo mitantana tanàna ary tsy Antananarivo renivohitra ihany resahana satria za zao afaka miresaka hoe Ambatondrazaka ohatra amelomako lakolosy koa tsy efa conseil municipal tamoa tany Ambatondrazaka ve conseiller afaka conseiller na goavy raha tsisy atao alesiko na conseiller municipal amin'ny tanàna rehetra rehetra io leo Nosipatra anao ndragoty nefa azo iompiana nefa za efa conseiller municipal tany Nosipatra koa le eo Nosipatra avy eo ampave tandrifin'ny Lambameny leo mively izy raha sarotra izy fa mandefa satria avery amin'iny lany vato iny zany makaty amin'ny Corée mivoaka makaty amin'ny 67 atsimo Tanambao zany raha mba le tsy simba indray ny tany saina sa tsisy ny lalana avy eo amin'ny ara malagasy mandeha mivoaka any an-drano-tapahana zay fifampitsenana ankehitriny ary fampiarahana ary fanahazam-bary manavary ny olona eny amin'izao tena manavary mihitsy de ompendrasana an'le vary maina izy de manavary koa izy mipetraka eo amin'ny trottoir atodiny mekandrefana zany ny variny de tratrany hafanana tsara de miandry fa rehefa manerika ohatran'izao maraina zao aloha de tsy manavary le olona zany hoe efa manomboka misy serasera sy sera be amin'iny lalan'iny tsara iny lalan'iny ny zavatra anankiray tiako marihana zany zao ohatra hoe ny lalana avy eo Akazomanga mamonjy ny rokadiny Maki de avy eo amin'ny rond-point ny rokady Maki mandeha makany amin'ny tetezana ambony makany Ambotrimanjaka le misy le tetezana io elaela ny andrasana ty fokony Ilomahetra am'izay io tsara ny tefony goudron za zany tena nieritreritra ampoko tsy miloka tsy mody teneniko eo fa io rokady le nandehanana avy eo Akazomanga mivoaka amin'ny rond-point Maki io nieritreretiko tsy ateza hoe fa ho vetivety io de epakepaka hipopoka sy ny sisa satria izy io nasiana ralentisseur anankitelo moa izy io de rehefa avy eo indray tena nahita koa hoe avy eo amin'ny rond-point Maki ohatran'ny vonjovojena zay manko izy io aloha andanana ho azy tsy mety tso zany fa za mahita hoe nateza ihany le revêtement io satria izy io ara teknika tokony mbola nisy revêtement anankiray teo amboniny
amin'iny lalan'iny nandalo aho maraina rano tapahana mandalo amin'ny ara-malagasy nanao fotoana izay androany hoe samy manao kasikety na i mahandry ary na andao rangatsika rehefa avy eo alohan'ny rehefa akaikaiky lesy mipuba de raha mahandry miteny de tsika efatra mijoro etsy mampiseho an'izao fikasikety zao ary ny kasikety de tsy voatery misy loko ny loko moa zany rehefa atao ny kilalao teny de lasa hoe andoko de misy andoko boldig andoko boldig ina zao le ndrasantsika teo fa nadalainy padikaman-dray le hoe lalana maki hoe ny revêtement raha mbola asiana revêtement amboniny vao mahiny mateza manao expertise kely lalam-pirenena voalohany tsika ataontsika an'iny amin'izao fotoana zao zany efa azo andehanana zany avy eo tsara soatra mandeha makany amin'ny bazerona valina mbola tsara tena mety mbola mety le izy iny raha ny rythme mahazo azy tsy inona eo am'izay zany tokony misy expertise amin'ny fanaronana zavatra sy ny fanampiasana ohatra le rond point le eo amin'ny maki le resahako composition na vatokely goudron sy sisana tapenana le izy no mety olana am'le izy io satria atsika rehetra nandalo iny nao anareo tompona ndraiky tsara raha ohatra ka nareo zany tsy inona no amin'ny teti-bola sy ny fikarakarana tsy nateza le izy fa vao nisy orana le izy de nitsamy fiarakodia tonga de glopopop le izy fa izy ireny hoe tsika efa raisan-jareo atana ve rehetra avy zao le lana efa tokony amboarana aingana fa angadiny angady ampiasaina mampangididy reny raha ohatra ka ny composition ake haitsika tsara ny resaka hoe trano vao namboarina ny anjerana afaty olona teny vato azonareo nisy fotoana zany misy hoe trano lehibe atao orinasa mihitsy vao aingantsika nahita hoe trano ohatrany vao amboarina ny anjera sy ny rodan'izay eo amin'ny atao hoe fahamatorana sy mamatianina amin'ny resaka composition na ciment sy ny tena origine ciment moa zany mbola azontsika atao ciment datona le ciment ciment randry zao le mira ianao reriny ciment randry mahatamana ny irany raha vao afangaro ciment te tsara le irany zany ciment randry hitanareo tratry ny orana de mivadika barbottine fantatry larisa angamy barbottine tena marina tokoa ve tena tonga ianao de hitondrako koa ndrenao raha pitsy raha mahafantatra fantatrao barbottine ho anareo tsy mahafantatra ny barbottine dia ilay ciment fotsiny afangaro amin'ny rano iny de lasa anaovana tapony amin'ny resaka gorodona na anaovana rindry malama zany raha ohatra ka de asiana sariny Astérix sy Obélix eo ny kiraro 43 ty misy ambony kely io raha ohatra ilainao fa de miverina makany am'le le tombony eo amin'ny makion raha goty igny mbola afaka mivarina ny tambarony le rano ny manodidina ny maki rehetrarehetra ka le tanimbariny efa tanàna moa zany iny zay zao anisany tokony ny filgody teo fa tsy izy moa nanao an'lay filgody fa raha l'autre nanao an'lay filgody teo amin'ny meso ato de ohatran'izao le resaka hoe le tsonjo nitsoaka tany an'le dobo le tsaboina gagabe izy fa ny akoronjano izy mipetraka tonga eny akaiky ny kianja maki gagabe izy mahita ambiray azy fo maraigna izy ambiray azy ny teo alohany iny ny teo izy azonareo an-tsaina iny mahazo azy tonga atao an'le garazy mbola tsy apozina tsy abeto iny de nentin-jano natozy tsonjo matody amin'ny alina de nitsofoka izy satria misy goka le avy eo amin'ny malina ina atao mal de mer de nitsofoka izy zany satria nefa ny mal de ranomamy le izy fa tsy mal de mer satria tsy be ny tanàna kosa vitiny hoe mal de mer tsy zay fo mazaina le tsonjo be ambiray azy ny keo zay izy vao nahita ambiray azy tsy jenenany tena tsabointsika eo izy dozy le banty fandosoana lesy io fandosoana io hitan'lahy io de atao iny ny teo izy le namany tsinjina aona elahy zany tsonjo de mipetraka ela de tsonjona le ambiray azy fa manina ty ovana vitesy tsika nya de maki fa tsy any petite vitesy manahirana ohatray manahirana resaka de eo am'le rano amin'ny lalan'ny maki iny zany iny niakatra mbola niakatra ihany teo eny amin'ny avaratra ambotro manjaka anisany sary misy le avokako ato iny tena farihy zao ny avaratry ny lalana ary malagasy makany an-drano-tapahana farihy zao zany hoe nongonongona briky dorana anaky enina na fito sisa no mitranga eo
moa va tsy mampatsiaro an'le vehivavy tatsy mamasina loako sisa mipotra de ny trondrona koron-drano azo an-tsaina ihany kosa aloha satria le fiompiana manko ny eo tsy hitany hoe mbola kely le trondro de andeho tsy ifina ve izy ho akarina aloha de anamboarana tante satria amin'in'le sisina ambotry manjaka iny zany zao am'ilay tiapita iny moa zany zao golanina sahina ny anarana iny am'le tetezambotry manjaka iny efa miakatra amin'iny zany le traboina am'izao de efa manangana le trano kely ohatrany tranona porozy kely be de be reny loatra zareo zany amin'iny izy zany aloha an'izay tsy mpandalo amin'iny moa zany de azontsika tsaina fa amin'iny de misy lalana camion avy ao aorinan'ny tetezana ambotry manjaka iny midina mankany ambany ihany mandeha makabrika amin'iny toerana rehetra iny ary amin'iny de misy reny rano de misy lemaka atsimony de aorinan'le lemaka zay anaovan'ny olona briky de misy ny tanàna ambotry manjaka eo ambony eo fa am'izao mifangaro daholo iny zao ambotry mazo efa tsy hita njaka sisa nombotra ny lohany olterjaka de ny fiampitana eo zany aloha eo no dinidiniana ihany hoe danger ka le lohana piba zao efa mipotriko ale tsonjo mbola ao anatiny fantatro ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao tena matotra ve mbola tsy hainao marina ny pneu nankang tena azo itokisana matanjaka ary maharitra nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana taxi be 4x4 fiara tsotra camion moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy mendrika ho anao ny nankang Vaovao be andraminy Gino IC zay zava-pisotro manala hetaheta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Maro tumuka fanapeseko fa France Cola fuileko Mura sadi efikasi Monsieur Mustika tsita trasi Kaza mialam Maniche Si manepucho Madini jusqu'à Marenjegi Matura piramide na miaraka amin'ny France Cola Areva matsiro be zany fety ato zany rehefa eo nge ny paty matsiro akoho milay foana e akoho lay mivritry fa crevette koa ny tena masaka pensa be na crevette na legioma samy eo forme tsara ka ary misy akisana ry anao fa tsy misolo ny toerana tsy le zay koa rangama te style plan nouille matsiro salona ihany ho any tena norme na tsiro akoho na crevette na legioma na omby mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao de na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro Wow! Aigle d'or manolotra ho anao ny kapa Footloose. Hoditra 100 vita malagasy 100 amin'ny lokony maro isan-karazany. Vidiny mirary manomboka amin'ny 2,3 ariary. Ho an'ny rehetra, azo anaovana isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra. Footloose, mampiray atsika, mampitovy atsika. Aigle d'or, gasy stylé. Arao ireo vaovao rehetra ao amin'ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery rehetra ry an'lasany e rasoir pic ihany akino ampiasay koa sady maranitra tsara ny maharitra ny rasoir pic ho anao vehivavy koa efa misy rasoir pic natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao rasoir pic ihany ampiasaina e isanandro Kuba Fensu, manolotra ora ho anao. Kuba Fensu, la hery ilainao. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny bouquet Canal+.
amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG amin'ity maraina ny 20 janoary 2024 ity. Makasika indrindra ilay loza voajanahary no ndeha anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao. Mahery ny 109 ny isan'ireo trabona efa tonga niazo ireo toerana natokana hipetrahan'izy ireo nanomboka ny andron'ny omaly iny. Omaly izay misy toerana roa lohatra eto no manana efa vonona andraisana an'izany trabona izany, dia ny etsy amin'ny kianja mitafo na Korondrano sy ny etsy amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina, fa mbola misy ny toerana hafa omanina toy ny fametrahana ny trano lay na reny tente ireny entana ihany koa handraisana ireo olona izay trabona sy dibo-drano nandritran'ireny orambe ny kija ny aliny alatsinainy teto andrenivohitra sy ny manodidina iny. Fa omaly ihany koa dia nisy ny fivoriana maika izay notarihan'ny filohan'ny Repoblika andraisana ny fepetra tokony raisina aingana diaingana makasika ity voina mitranga eto Antananarivo sy ny manodidina ity. Vaovao eo amin'ny fampianarana manoloana ny rotsakorana be izay misy eto Antananarivo sy amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara, dia nandray fepetra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tao aorian'ny filazana izay nataon'ny PNGRC fa mianto ny fampianarana amin'ireo faritra Voasokajy ho faritra mena eto Antananarivo sy ny manodidina ary any amin'ny faritra. Nefa tao aorianan'izay koa dia nisy ny fepetra maika no raisiny teo anivon'ilay fivoriana maika izay notarihan'ny filohan'ny Repoblika ka nanambara fa dia hita ho saika niaran'izany fiakaran'ny rano izany avokoa ny faritra rehetra ka nahato ny fampianarana eto Antananarivo sy ny manodidina aloha mandritra ny 2 andro mba hisorohana ny loza mety iseho amin'izao fiakaran'ny rano be sy ora mikija izao. Eo amin'izay resaka manodidina ny tontolon'ny aratsian'ny andro izay hatrany dia ho fanampiana sy ho fisorohana an'ireo fitokana ny rano ka miteraka an'izao tondra-drano be izao eto andrenivohitra dia nidina ary nandray ny andraikiny ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana tsy hakanavaka nidina teny amin'ireny lakan-drano ireny nanala ireo fako mitohana amin'ny lakan-drano ahafahan'ny rano mihodana tsara sy mandeha ka tsy siny intsony izany fitohanan'ny rano izany. Maro be ny mpitandro ny filaminana naetsika tamin'iny andron'ny omaly iny nanadino io lakan-drano teto Antananarivo renivohitra. Pejiny politika nanoloana n'ilay oronam-peo niparitaka tany amin'ny tambazotra izay mahakasika ny minisitra iray ao mpikambana eo anivon'ny governemanta dia naneho ny heviny eo anivon'ny mpanohitra ka miantso ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministra lehiben'ny governemanta hanokatra fanadihadiana lalina mahakasika iny toetra raha iny ary andray fepetra entitra raha toka tena mitombina ireny feo miparitaka sy ahely eny amin'ny tambazotra serasera sy ny fahitalavitra maro samihafa ireny. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity raikitra izany fa dia eto Madagasikara no tontosaina ny lalaon'ny nosy andian'ny faha 12 ny taona 2024 ho avy izao. Ny farana omaly ny fivoriam-be voalohany natrehan'ny komite iraisam-pirenena ny lalao na ilay ataona hoe kizetery Korondrano tery no nanatotosan'izy ireo an'izany fivoriana naharitra 2 andro izany. 20 ny taranja andraisana anjara amin'ity lalao an'ny nosy ity ary mbola ho fakafakaina ao anatin'izay taranja 20 izay hoe firy marina no tena andraisan'ny firenena rehetra anjara satria isy ny taranja hipetraka ho fampisehoana fotsiny tsy eto Antananarivo ihany no anatotosaina ny lalao olimpika raha lazafady ny lalaon'ny nosy raha araky ny nambaran'ny tale generalan'ny sport izay nisolo tenan'ny ministera omaly fa isy ny hototosaina any amin'ny faritra noho ny filanan'ny torapasika sy ny ranomasina amin'ny fanatanterahana izany taranja izany.
Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity, manasa antsika rehetra hatrany androy tsy tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny RTG 4:40 mandry no tetsy amin'ny tantsoroka teknika bandeka amin'ny marandriana aby kosa no nanolotra izany ho anareo mandra-piresaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Tsy mbola sans piso. Miaraba la resa miaraba kotara. Miaraba i Nirison. Etsy amin'ny tantsoroka teknika koto moa mbola. Nirinason ka. Nirinason. Fa tsy Nirison. Fa tsy Nirison raha teny Badakam. Vetivety kely fotsiny ny Badakam salasana raha bava kely le lalana eo amin'ny fokotany tsara fara koa zany tena mba manaova antsoavo mihitsy zay eny afara-trano iny. Tsara fara eny sabotsina mena. Hitanao sabotsy de somary miakatra kely ihany Larisa. Namena mbola rika. Tsy tonga namery ianao fa tonga de eo amin'ny any ianao miala eo amin'ny maskara de miakatra kely any ambony any maskama fa tsy maskara zany de tena mba manao antsoavo koa zany fa teny efa elo io lalana io fokotany tsara fara io. Io fokotany tsara fara io efa ratsy koa ny lalana ka tena tsara fara de mba anaovanay antsoavo koa fa tena zao nge sisa raha goatra le lalana iny fa efa elo iny ohatr' zao ao tsara fara sabotsina mena. Ty sarany laty fa fa tsy lalana izy ty. Lalana io. Ay ve lalana ty. Tena ohatrany tsy veriko falamosina fantatro mampaviasy ny sisa ny olana kely amin'ny pavé olana be moa zany ny pavé raha vao manomboka miparitaka sosiny nify de vao may mahakamo be. Mbola pavé. Aleo aza izy esorina ohatra de tontona indray satria na ny olona mandeha tongotra ohatra ka mieritreritra hoe tsisy lapo de pose hoe ohatra ao zany. Ohatra zany. Ny hevitra anankiray omena aloha zany efa za mpanomeny ty hevitra ty foana satria hitako hoe mahavaolana be mihitsy satria za maka ohatra eny aminay eny Talata maty voateniko teo ny lavaka ary zany rivotra zany mba hitenenana komina hafa koa fa tsy tany izo hafa ny pavé tena misy teknika avolenta zay tsarotra tokony hanofanatsika olona satria raha manamboatra pavé amin'ny lalana anankiray ka mampiasa olona tsotra zay recruter rehetra de ampiasainy eo de ty fasika ty vato de alefa tsy ho voatery ho mety satria misy hoe ingénieur pavé ingénieur pavé mihitsy bisibisika amiko tongoko Larisa eo ny elanelan zay aloha de toiza kely ny fampahalalam-baovao fampahalalam-baovao ihany moa zany akoatran'ilay vaovao tena misongadana ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny valo iny na de teo ara ny orambe mikija sy ny voina ny mitondra trano teto Andrenivohitra sy ny manodidina de nitoy ihany ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy ihany ny fitoam-pambolekazo teto Madagasikara tamin'ny andron'ny omaly iny ka ho an'ny tany amin'ny faritra Larbi tany Mahanoro tany zay saika andehanan'ny filohan'ny Repoblika de nisy teo amin'ny zanakazo misy 10 alina sy voany misy 500 kilao teo no nambolena sy nafafy tany amin'izany faritra Mahanoro zany entana anamaintsona ny ala eto Madagasikara zany tamin'ny andron'ny omaly iny tsy tany Mahanoro ihany no nisy fisokafan'ny fambolekazo fa nisy tany Vakinankaratra nisy tany Menabe fa ny tany Mahanoro zany no saika anokafan'ny filohan'ny Repoblika an'izay fambolekazo zay tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny andron'ny omaly iny saingy no toe-java misy eto Andrenivohitra moa dia nijanona izy nitarika fivoriana maika be makasika ny fipetraresina eto Andrenivohitra tao aorianan'ireny ora mikija zay niteraka tondra-drano maro be tamin'ny faritra maro teto Antananarivo sy ny manodidina iny zay aloha zany ny apahany voalohany fa avetsika miditra ihany amin'izay vaovao hafa tsara ho fantatra eo anelanelan'ny rehetrarehetra resaka sy ny adefitra moa mitoy fa de miatrika ny raha mitondrakitsika zany satria miatrika ny fikarakarana ny
ay le te tsy nahavitan'le sary taloha am'pibitsika alevy le kaskety Tsy nanao mihitsy mpanao ana fandarana nena fotsiny ny zavatra teoko mety efa nytenenina tamin'ny vaovao ihany zany le hoe fanapahan-kevitra zay nataon'ny ministera miaraka tamin'ny BGNRC na mafisin'ny présidence le izy fa le izy a décision manala sala tena elako tsiny mifona ahako tena manala sala satria tokony raha ohatra tokony tonga de natao hoe bon amby reto toerana reto tsy mianatra mihitsy de am'izay satria ny antony de zao mahatonga ana miteny an'izany eo ampatsakany eo misy sekoly ananky efatra miampy ny EPP CEG lycée AP Filoha zany misy sekoly maromaro eo de misy ny tonga de manapa-kevitra ny sekoly betsabetsaka eo ampatsakany eo hoe tsy mianatra aloha tonga de tsy mianatra le sekoly anankiray indray de hoe apatsakana tsy tafiditra am'izany de hoe za hoe fa honara moa zany zao zany raisonnement zany amin'ny fomba fisainana tsotra satria le olona mianatra ao angia avy any am'le toerana tsy mianatra tsy afaka mianatra de raha tena izy an'le fianarana hafa zao a de tiako le fanapahan-kevitra hoe aloha tonga de mijanona mihitsy aloha de amin'ny latsinainy mifankahita tsy efa zay hoe zava-nisy tao aorianan'io fivoriana maika teny avy mbola mianatra ka de ohatra nisy fanambarana efa mivoaka fa mijanona daholo aloha ny mpianatra rehetra eto Antananarivo fa tsy tia lala zany le directrice eo am'le anankiray mianatra izy zao mianatra ary rehefa natsona izy de zay valiteny hoe tsy tafiditra ao anatin'izany ny apatsakany zay ny valiteny eo apatsakany eo fa ny sekoly efatra zany zarony eo de ny telo nanapa-kevitra hoe aloha tsy mianatra fa ny anankiray no tonga de hoe mianatra de rehefa navoaka nefa le de iny fa inoko any mihitsy mantsy ny tam'izany inana le sakafo maraina tatsy am'le anina tatsy isananandrafa teneko ny anarany eo avy eo manjary manao dokam-barotra vaovao le izy vaovao fa sy nanandala to izy avy aty de nakao fa tsara le izy zay mba hitao le tompon-tsekoly misy ohatry mafimafy loha mihitsy ny dadantsika ino ny antony mahatonga azy mbola ampianarina ihany le fomba fisainana mantsy hoany na avarinana hoe tsy voakasika zany ny apatsakana fa tsy soraka apatsakana daholo nge le mianatra hoe petraka eo filoha amin'ny rano daholo efa izy voakasika anatin'le filazana zay ny ao anatin'ny sain'ny ankizy hoe mianatra daholo de lasa apatsakana mampirosaina ankizy izy fa amiko zany zay nataony zay zany de tsy teneniko rehefa misy teneno mihitsy hoe tsy mianatra mipianatra aloha satria rehefa tena ny filazana nalefa androany maraina dia milaza fa maromaro ny didy atahorana ho vaky eritrereto am'izany eny pianarana izy vaky le ahoana le fotidraizy koa tam'izany ohatra za zao matytsika amy rahalahy fampiantso de somary nanany ihany ahako zay loha tsy fampiatsona zava-dehibe satria lay zazakely tsy manaiky mihitsy taliana daholo zay olompatatra de zay izy zava mamaly tsy voakasika zany zahay fa rehefa atao ny famakafakana rehetra raha azo ny talatamaty ary le akisy ka miala vary atambary ary ambany ary avany de io de fa rano be avany ambany ie de iazo aty ohatra kaiky fotsiny miala tsiny fa tsy maintsy tononiko ny anaran'izay ampianarako anjanako ohatra ohatra aloha ataotsika hoe anarana tena hoe baingalo mianatra amin'ny baingalo le akizy voto le ty de sinao ny ataoko de miala vany le akizy zany andeha hianatra monjy an'le sekoliny de nefa le lalana ezony an'le sekoliny rano be de io zany na tsy voakasika ary le toerana raisina ny fepetra itsika ray aman-dreny mila mandray fepetra ny sekoly mandray fepetra resaka tamin'ny zanako fotsiny de tsy le zanako fa le zanako le olona namako zay voakasika le voateny tamin'le voakasika tsy nanaiky le zaza satria mianatra le am-pianarana de zaho izy zany sady tsy maharaka ny absente zay nge le izy
tsy mazava amin'ny ankizy tsy mazava amin'ny olon-dehibe le hoe ireto ohatra zao voateny ohatran'izao misy hoe voakasika nga ho apefilo to izy ala hoe e hay tsy voakasika apefilo fa apefilo ambody rano apefilo ambody rano eo ao ambadiky ny alliance any ny ambody rano any le any ambadika any zany hoe alavitra be zany lizy nefa ny ankizy any a mianatra amin'ny CEG lycée sy ny rehetrarehetra de eo zany le fanontaniana mipetraka ka izy moa zany efa voavaly satria efa nandray andraikitra ny présidence zay isorana azy a saotra président zay le izy ngeo any lay ataontsika hoe ny anina ny ankizy a le sécurité tady teny malagasy ilazana an'izy fa tsy ny fiarovana ny ankizy a no tena zava-dehibe zao mantsy le fanambaranao maly tena mahagaga misy olona ny tena anao hoe ianao koatra ny samba vomana ny zanaka eny e mbola tsy maty zanaka ianao de hitanao zany fa iza tsy aniry an'izany mandrak'izay doria amenina mihitsy satria za moa le fanonteny hoe raha sanatria zany no mitranga amiko de efa anankiroa ny andrasanao amin'le anina zany ny andrasanao amin'le trano satria lasa koa lasa miaralasa koa zao le omaly le fanambarana navoaka ministera fanabeazam-pirenena hoe faritra mena zany a ho anana lamanga zao de tsy efandro be atsahadito tonga de tapahako lalo vetivety zay mihitsy hoe faritra mena le hoe faritra mena tsy azon'ny ankizy zao le izy de tsy azon'le olon-dehibe hoe faritra mena fotsiny fa le faritra mena inona le zavatra fa mialohan'ny atongavanao any am'le faritra mena raha ohatra zany aty amin'ny fokotanina ambonambo any Talatamato no misy amin'ny Bambino mialatsiny miala avany ambonambo avany ambany any nefa tambady efa divotry ny rano de ahoana ary manahoana mety sécurité an'ilay mpianatra hiala avany ambany tambady any le tsy mazava amin'ny olona nge bandrakama le ohatrany hoe faritra mena fotsiny fa ino moa natao hoe faritra mena zao ny rosy de inona le faritra mena ny faritra mena ao anatin'ny lohan'ny olona dirindrina fa génération ohatra tsika ohatranay zany moa tsy ambakandrogoty de hoe faritra mena de misy bomby eo zay de misy actifitra faritra mena fa tsy mieritreritra izy hoe le faritra mena nge ka tandindomondoza ny dikany zany hoe tokony mipetraka an-trano na miala ao amin'le trano zay ihany nge le izy lay tompo-tsekoly ngamba ny zadany misy ohatran'ny somary titena ihany koa ny sasany hoe raha tsy mianatra eo ngamba le ankizy de aiza ndray koa Nicolas zany koa mety efa titety zavatra hatramin'ny alatsinainy e io nge hoe hatramin'ny latsinainy fa tsy hoe mandritra ny ray volany io ange tsy herinandro roa andro minona sarotra lamotra zany le tompo-tsekoly izy lasa somary mahitso be amin'ny teny lasa somary hoe kapoty ka menimenina le raha aman-dreny tsy mianatra le eka zay ny saika olazaiko mantsy fa zaotrany hoe masika loatra raha miteny an'izany ny saika olazaiko hoe sa matahotra ny école privé de tsy miteny mivantana matahotra ny école privé satria menimena indray ny école privé rehefa aveo hoe fampianarana sy ny makatsy de tsy mandray an'le tena izy fa le izy any inina ka zao mantsy ny azy zany zavatra fanontaniana apetrako hoe misy assurance ve ny ankizy ao amin'le école privé za erika mbola ohatrany azoko mantaloha de rehefa avy eo amin'izay le fanontaniana apetrako raha manino eny an-dalana iza ny tompony andraikitra misy fepetra hoe aiza manomboka raisina tanana ny ankizy zay indrindra ka ny raisina tanana ne raha mifahazako azy eo amin'ny faritry ny sekoly fa le lalana mody sy mandeha makany iza ny tompony andraikitra azy za manokana tsy fantatro zay mo efa fanapa-kevitra ny raisiny ny fianarana misy any Iavintsoa fa tonga de nandray ny fepetrako hoe janona tsy mianatra aloha ka ny anay zany la teny anay le zaza hoe ka tsisy apefilo ao zay aloha de faharoan'izay hoe sady tsisy apefilo ao no mitovy amin'ilay teny le zanaky le namako anankiray le hoe ka ny ankizy mianatra daholo de za lasa absente enjana ihany le izy aloha misehatra maso fa mahafinaritra ana aloha ny fahendren'le sekoly telo hafa zay eo amin'ny patsakana izay tonga de nanapa-kevitra hoe satria ho loza ho anay raha maninona ny ankizy zay fotsiny ka ny saika victo moa zany fa zany hoe fa voavalo a le izy hoe rehefa mandray fanapa-kevitra tompoko tonga de ataovy rehetra fa tsy tonga de matotra be tsy aloha aloha isan'ny zavatra anankiray nafinaritra ihany koa maly dia ny fandraisana ny fidinan'ny miaramila ifotony kosa aloha tena rehefa milay kosa aloha ranao de torahana voninkazo reny fako rehetra fatavoangy tsikafokafona eny amin'ny rano lakan-drano rehetra zay manohitohana ny rano rehetra reny miaramila maro be no nidina teny polisy pirenena mpitandro filaminana rehetra tsy akanavaka zany nidina teny nanalana reny zany lefa tena nandinika lalina ny saiko ny amotsy elaela vao mahazo zavatra
de ozy za hoe za momba n'ilay teny Andriamasinoro zay Andriamasinoro zay milaza hoe zaraina ny andraikitra fa le zaraina ny andraikitra kokoa aloha no ny antony ampafirin'ilay fanotofana moa ny fanariana fako any anaty tatatra ny matoa nataon'ny mpanjaka hoe be tsy mitatatra io a de fanariana tsy hoe fanariana fa tsy hoe fanariana fa fandehanan'ny rano ivarinana zay ny tena marina ivarinan'ny rano nefa ny tsentsina ny fanamboarana trano ao ambonin'ny tatatra fanamboarana trano manakana lakan-drano reny rehetrarehetra reny no miombonako hevitra amin'ny Gottlieb manao hoe lay plan urbanisme mihitsiny no nisy efa tsy nety raha mijery an'ilay lalàna ao amin'ny fivondronana moa zany fivondrona commune ianao raha Tananarivo de na ny endriky ny trano sy ny tafo ary tokony amin'ilay teny frantsay manao hoe uniforme ohatry ny tablet amin'ny mpianatra fa jereo an'izao izy misy fanehoan-kevitra avy hatrany milatsaka atao aorian'ny fanambarantsika hoe mahafinaritra mahita miaramila nampandraisana andraikitra fa olombelona koa nefa reny manao anandray izy rehefa vera sanatria miady amin'ny aretina any anatin'ireny rano maloto be reny eo aloha mamiaramila anazy ohatrany ankizy samy va de manao vaksiny manokana mihitsy zareo eny izy zay fa ny sosikevitra namen'ilay namana teo zay ny teny avy hatrany mihitsy hoe manana ny engin ny tafika reny le pelle mécanique sy ny karazany reny azo ampiasaina amina fotoana toy ireny analana ny reny fa tsy tena hoe voatery le olombelona no vatan'olombelona vatana miaramila no alefa milatsaka ao anatin'iny fa azo ampiasaina marina le izy marina tena tsy azo lavina le amin'ny fotoana ohatrany reny ilaina ny reny engin be ny génie militaire moa zany tena mampiasa an'iny manala ny reny zavatra reny hoe miala lasa aloha zalahy ampiasao ty analana an'le izy efa tafiditra ao anatin'ny hoe tady gera ihany moa zavatra oatra rehefa ny fampiresaka le tsika teto ny resaka hoe lasa avo ny akabeazan'ny renirany indrindra fa ny andriantany de naneo heviny moa ny ingéniera izay manam-pahaizana amin'io ny fampiresaka mihitsy ozy izy hoe andao iona de miresaka de tena ozy izy hoe marina ny zavatra voalaza fa ny zavatra voalaza ozy izy nenitenenareo hoe tokony ho dragena le izy fa misy olana kely ny olana kely de izao hoe raha voalana be loatra le tany de mety mihotsaka ny manodidina eo zay zany le izy nefa nisy olona namorona sy nanangana trano akaiky kelyn'le izy de eo zany le olana hoe de dika zany efany tokony misy hoe fandraisana ndraikitra entitra ohatra ny nanaovana an'le trano tamin'ilay lalana le tsy nety nanalina le izy de nyrodanina ihany ny farany le trano satria manjary ny lalana ve no miodina nefa ny lalana tokony eo nefa lenao manangana trano teo ampovoan'le lalana de tokony maka fanapahan-kevitra entitra ihany satria ny adalan'ny vitsivitsy ve no ampijalin'ny marobe zay fotsiny le somary ohatra ny tonga de aviavy be tamin'ny ity maraina ity satria nona be aminay misy fanamarinana ty hoentiko manaraka ty amin'ny maha mpanao gazety anany etondrako ny fanamarinana ny fandarana rivotra tompoko dia tsy manao politika fa izy andray no tena an'izany andraso aloha hoe tsika zay fanamarinana zay mitondra fanamariana fanamarinana no fanamariana tsy miandany amin'izaniza tsy miandany amin'ny mpanohatra tsy miandany amin'ny fitondrana fa kosa mitena ny zavatra tsy mety ary miteka ho an'ny zavatra mety zay zavatra zay zany de alao kosa mba mariana fa tsy voatery ilay any andohanao ny ho teneny ny fandarana rivotra ary ny rivotra nge zay nge marivotra ny rivotra rehefa tsy mitovy amin'iny na tena tsy sanatria mitovy amin'le radio fikamanana radio vitsivitsy ary anakoroa samy hafa eo sa ve le anao animation mariage de aza tsony le riva tim tena sérieux zany ary conseil municipal koa zany tokony antso satria reny le adevitra ilaina de ozy za tam'zareo za rangahatra am'izay niainako sady tsy nanao politika ny tsy manao politika ny tsy anao politika ary tsy mahay politika tsy zaka ny saiko zany fiainana kely za manokana za tsy anao mihitsy amma tononoko mihitsy ny tena anarako feno androany amin'ny marandriana aby miraniaina miantso feno soana Jean de Lerivelli bandeka tsisy camille
dia manana ny firehana politika koa fa zany zavatra zany tsy mandeha aty amin'ny asako tsy mandeha aty amin'ny asako tena lizy aloha okazava ny rivotra raha ohatra ka olona tena nanaraka hatramin'izay fa tsy hoe azavaina foana lizy raha tena nahafantatra sy nanaraka de zay a de mianiany farany sy zokiny a ary zay a de tena miteny zavatra farany zay masika anaty any ihany koa no andefasana ny afatra kony amle tononkira efa lira zany sombirigala momba amle tonony faharoany le afatra tsisy hainao mihitsy de ny rivotra de ny rehetra eto amin'ny plateau no manao azy a efa misy ny fomba namoronana azy natao hoe concept hozy izy ny teny vazaha de matetiky eny elizy nge fitiavanareo le izy a de sarotiny nareo fa de isorana aloha nareo na de zany ara fa de Vaovao andraminy Gino IC zay zava-pisotro manalahitaheta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny amin'ny faritra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Maneho ny maizy antsika, ny herim-potsika sy ny finiavantsika androso. Tsotra nefa tsara, miavaka amin'ny rehetra, mahatoky tena ary mahay mifandray. Mitsinjo ny ho avy ary manan-tena, fa ho velona hatrany ny fitiavantsika ilay tany aviana. Za Aigle d'Or, enao Aigle d'Or, isika Aigle d'Or. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Maman, j'ai faim. Tu veux de la mortadelle ou du jambon? Maman, sandwich, du jambon. En plus, c'est du Chantecler. Oui. Les brochettes sont prêtes. Je peux avoir des ailes aussi? Merci. Hey, c'est Chantecler? Oui. Ouais, Caredas, à moi les nuggets. Renard, c'est du Chantecler en plus. Les enfants, à table. Youpi, le poulet rôti de mamie. Le poulet rôti Chantecler de mamie. Chantecler, chaque morceau nous rassemble. Arriva matsiro be zany fety aty zany a. Rehefa eo angeny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho imbrity, fa crevette koa ny tena masaka. Pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy sana ry ianao fa tsy ombisono ny toerana. Tsy le zay koa rangama te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao de. Na ny vidiny koa aza poinsa be, nouille matsiro. Mbola lavitra zany lalako zany ary aleo aloto manana biscuit katikatana fetrany ary tonga de lasa zao nanty izy na olon-dehibe ny biscuit katikatana de manome hery sy toko anao entina hiatrika amin'ny tontolo andro satria ao aminao ny tanjaka ny katikatana ankafy zao ireo biscuit katikatana isan-karazany katikatana happy katikatana jump katikatana turbo katikatana gap katikatana be katikatana bokitra ary vaovao be ny katikatana choco be feno chocolat be sy ny katikatana go lay mampifaly mandehana lavitra kokoa ampitikina miaraka amin'ireo biscuit katikatana zay le katikatana ao anatinao. Wow! Aigle d'Or manolotra ho anao ny kapa Footloose. Hoditra zato isan-jato, vita malagasy zato isan-jato, amin'ny lokony maro isan-karazany. Vidiny mirary, manomboka amin'ny 2,3 ariary. Ho an'ny rehetra, azo anaovana isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra. Footloose, mampiray atsika, mampitovy atsika. Aigle d'Or, gasy sy stylé. Arao ireo vaovao rehetra ao amin'ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar.
Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 milliards par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant 6 mois en édition limitée. Offre sous condition Wi-Fiber, désormais disponible dès 12 mois d'abonnement. Rendez-vous auprès de nos points de vente. Orange. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Verina ve nda ho ary anosy nareo afaka miditra tsika afaka miditra fa tsetsatsetsatsyaritra le zay vao azoko le misy an'le groupe efa tafakatra amokana riavana rehefa aveo resatsika sahana rehefa any amin'ny tapany fahatelo miaraka amin'ny sedisile miaraka sedisile zany moa le mofo le mofo le ngota be miaraba toko miaraba toko salama daholo toko salama ianao e io saky andefa rivotro adry azo atao masisy fotsiny mafinaritra rehefa andarana fa de voalohany araka ny teninareo teo hoe rehefa zavatra tsara de akasitrahana foana de tena miteny hoe de raina le natao amin'ny polisy amin'ny zavatra nataony fanalana le fako reny na de tsy anjarany ary zany zavatra zany efa mba tokony ho tonga saina ihany le tena tompona andraikitra tokony hanao an'le zavatra tokony homenatra hoe tanjara asa amin'ny polisy nefa natao amin'ny polisy am-pitiavana de mba tokony ho tonga saina ny tsy haiko zany misy ny responsable zany ny commune na ve sa ny apipasa ny tsy fantatro fa mba etsika tsara reny de mba tokony tonga saina ny tena tompona andraikitra de manarakarak'izay koa ny efa misy foana nita tamina birao any Jirama ary tena hita responsable any Jirama ary de tena hita mihitsy fa mihaino rivotra zareo ka ny fitaraina ny rehetrarehetra zany sura mihitsy fa tapita any zareo Somatsara le izy goty be ao izy izy sali goty salion le any manko vandy fantatry le conseiller le ndemandery ay ve ay izy le asaina akaty satria le adevitra otrany le ilaina ka tsy mahafamakany aminao sa bandy fohy kely mainty kely zay tsy tondinao izy de torana fa zay ny sady makany aminao any ianao zao tena zany olombelona raha nga iny fa le adevitra nge tokony atao pilamina na fa tatao mpitendrota be ohatr'izao fa de zay aloha ny eny fotsiny ty atao renona le izy fa tsy hoe kory tsy nandray telefonina ako makasitraka tsy atao amin'ny fo le izy atao fomezana aloha tsy manino tsy za le nyteny teo tsy zay iny ary mahay maminany feon'olo le zavatra nytanina tsy migodara eny tompoko eny tompoko tsy azoko mihitsy eny tompoko inona ny idiran'ny fihavanana amin'ity resaky ty zalaho afendrabendrana amin'itony telefony to mihitsy eny tompoko tsy haiko andre no manao capture d'écran tserina le anankiroa amin'ny sisiny miarahaba to salama nangamba hiteny fotsiny hoe manina moa reny plaque rouge reny zany le plaque rouge ny fanjakana de nangamba nytany hoe afaka hoentina any an-trano ve le tomobile afaka hitonganatana baolina de afaka ino moa hoentina mamonjy mariage sa ve hoe ampiasaina fianakaviana fianakaviana ino moa fa ve hoe rehefa vita le izy de aterina any amin'ny ministera rehefa ohatra ariva ny andro misy chauffeur sa hoentina magnano zavatra rehetrarehetra tsy mitanina fotsiny ohatra misy karazany roa izy io madama fonction de service za zao niasa tamina orinasa tsy miankina de aza vaiko tsotra kely le izy misy ny afaka tena hoentiko any an-trano dia misy impôt aloha izy io zany hoe misy karazana hetra alohanao amin'ny karamanao alaina raha tsy diso de rehefa aveo izy zany amin'izay fotoana zay de afaka hoe voatsotra fonction zany hoe afaka hoentiko any an-trano
Ny zavatra tsapako aloha amin'ny resaka tômôbila plakrosy dia misy karazany avo leta le fiara. Avo leta daholo le izy ka. Avo leta daholo le izy. Tsisy katrena. Tsisy. Polisy ihany no manana an'ireny. Lazalozany. Miarahaba tompoko. Tsy ary tafiditra. Allo. Misy Ie. Mazava. Salama daholo. Feo angia kosa aloha tonga dia mety telefony. Tsy afaka hovana mihitsy ve? Tena tsy afaka. Tsy afaka. Toa dia fantatra na any amin'ny ampera fantatra le feo miteny. Ampiasako agodara tamin'ny MP mihitsy le izy hoe ampidiro anatin'ny cartographie an'ny acteur nareo ny fisina olona mercenaire manao ny asany mba manambomboatra ny équilibre koa mba makany amin'le olona matetika voatandroka amin'le resaka téléphérique atsika tamin'iny dia tsy maintsy mba misy olona miasa mba manao manentsina kely fa izy ve dia voapempy foana mba ampidirinao ao zany zay fa tsy hoe niady tamin'ny fo raha conseiller na hoe naninona fa mba nanao ny asany izy ai koa tsika za maninona conseiller lasa fitentsika eto ie dia ny anankiray tiako tenena fotsiny hoe na tiana na tsy tiana misy olona manomboka miteny zany zao par rapport amin'le izy olona tsy miandany dia za moa à un certain moment teny hoe any amin'ny Facebook à un certain moment teny hoe misy na le mpanohatra ngery zareo mila maka sipapaty aminay mba maka le zavatra horesana fa indraindray mahina be koa nge zavatra nytenen'le mpanohatra satria le manana problème izy fa ny communication no mpiasa manao communication any sahirana be tsy maharaka an'le zavatra tokony ho tenenin'le tondra teny satria asa be ny le izy manaraka page sy Facebook etseroa groupe etseroa mihaino radio mihaino inona misy olona kamo be ao anatin'le tokony hiatsehatra amin'le serasera dia tsy mahavita manao an'ireo tsy efa mafy be reto bien rodé nge ny ekipa ao ambadika ao hoe amanjatony angeny miasa ao hoe donc mba le mpanohatra mila makasipafaty aminay koa na amin'ny olona ohatra anay fa efa maromaro zay no miteny tsy mangina tsony fa misy tsy norme ao nina moa zany fandresen-dahatra no mampitavozavoza ny ankabiazana fa ny fahaizana mandresy lahatra mialohan'ny idirany antso manaraka erika aloha dia mamela iondrika mpanajana manoloana ny fahalasana ny sady mpanakanto ny namana mpanao gazety erika rakotony rena fa tsy erika rakotoary manana erika rakotoary manana izay eto androana keto am'fotoarehefa nareo ve tsy mahatsikaritra hoe mba jerevokely ngereo tompona ndraiky fanjakan'ireo dia jerevo ny sarin'ireo tamin'ny telopona dimy taona lasy dia mba jerevo ny sarin'ireo am'izao fa tena bilangilangina malangalangavy aza mba mamela akaiky anany lasa matavitava tsy nanao politika aza mba mamela akaiky anany raha misy tena mariny zary tena misy antony eo matombo matavitava bilangilangina ry zareo fa tena nena corticoïde nen'olona zany ministra zany miandafy tena iadivana mitsy tsy nisy netiniditra ministra zany miandafy any France any fa ny aty oay zay zara raha tafiditra sotra tompoko indraindray mpandeha kama koa indraindray ny raha-tsaina mampatavy za zao ny acorticoïde inandray frity ny ando mampatavy raha-tsaina fa tsy voatery hinakanina be fa azoko le teny manao tokona ndraikitra be am'ireny memahia eny tompoko salama e ahenanao kely le radio ahenanao le radio lahenanareo eny ara le fahasoara ahoana ny badamany tena officiel amin'le tsy mianatra fa ohatran'ny volony tia talatamatra io fa ho averiny ary le izy avereno ny le izy teo ny araky ny alefaso aloha alefaso averiny aminao rehefa avy eo dia hitanao eo avy eo ataony teleférika dia mba tsy taingina nytingina fa laniny fotsiny tonga mboka ohatra ka izy dia koatr'izay lamina ny tanàna ay koa ny fanambarana ny ofisialy navoaka ny ministera dia ny faritra mena fa nandritry ny fivoriana zay no tapahana fivoriana maika ny ainga teny amin'ny lampa-panjakana ny tarehan'ny filohan'ny repoblika dia nandray fepetra hoe aleo aloha ajanona mihitsy ny fampianarana eto Antananarivo miandra ny lehilahy Antananarivo renivohitra mihitsy ray manontolo Analamanga moa eny tefa Antananarivo ane nge zany mivoakasika Antananarivo renivohitra misy bolongandika io ny bolongandika
fa le izy allo misy olona tafiditra ve aloha ay fa le izy miankina amin'ilay fandraisan'ny anivon'ny sekoly an'ilay fepetra zany satria za zao mahafantatra mihitsy talata maty marina io zanako andreo za nge talata maty ambonambo tonga de nandray fepetra hoe tonga de mijanona aloha satria manaja ianao hoe mahakasika an'le resaka mianatra sy mianatra ny anankiray aloha zany ohatrany hoe te hangataka hoe mba atao alohaloha le fanapahan-kevitra fa indraindray efa lasa mianatra le ankizy de lasa sahirana le ray aman-dreny hoe andeha hiverina ho any am-pianarana andeha hakan'le ankizy nefa andalana efa miasa de mba tsara zany le fanapahan-kevitra hoe mba alefa alohaloha fa tena sahirana de le fanapahan-kevitra tena tsy voandroany fa efa tamin'ny covid iny efa nisy ohatran'izao koa de ohatrany hoe tsy afaka mba manatsara an'le resaka fanapahan-kevitra mihitsy ve zany fa tena tsy haiko na zanaka mianatra ve sa hoe ahoana fa ho anay tena le mivezivezy andeha aka mpianatra andeha anatitra no sahirana marina ny ianao zany ito zao madama misy sara lefa ny ololato tsarina ray aman-dreny sy ankizy mitany zotra mandeha mody eno ny any atoko aty ampiasana ny zanako efa tsy nalefako karaha tsy sahirana ny any ampiasana tsy maninona fa ndraindraina any ampiasana sarotra ihany ka miady amin'ny sefo za zao io makasitraka tompoko raha soanao de zay le izy zay le zay mahakasika an'izy iny fa dia tokony hoe misy tonga de zaraina ho an'ny rehetra sady mba tsy isian'le ohatran'le le niteneny erika vao maraina teo hoe tena manahirana ane mandray le fepetra eny tompoko salama tompoko allo mirabanao koa makasika le misy oronan-peo tsy zany nanao anio tsy rivotra nanao anio misy oronan-peo sena hoe ny eny zany amina tamaliserasera somary masadaikatra ohatrany tsy ahitana fanazava-kevitra ny eo anivon'ny fanjakana ito teneny foana hoe za tena ty andro rajoelona fa le manodidina any somary ohatrany hafahafa daholo faharomanaraka an'izay le teleférika talohan'le tondra trano teo dia mba tena nafonjy tokoa mba nahitana an'izao ny rozy rehetrarehetra hoe ato mianatra mba mandeha teleférika hoe ato le tompo-trano mbola misy ane olona tsy hita tena hoe tsy afaka mivoaka ny trano amin'izao am'le tsisy lalana ivoany fa dia makahira no vahoakana Antananarivo rehetrarehetra mbola omena mandat efatra angambany dia mitovy any any Dubai mety tenainy angamba zay mbola tsy ampy raha mandat efatra fa tovy enina ampy makasitraka tompoko mankasitraka tompoko ny olona tsy maintsy atreha zy namany ty de ho tonga ry bila de ho tonga ry zozy bila sojozy be de be moa manehevitra momba ny Antananarivo ny fanatsarana ny plan d'urbanisation ny fanatsarana ny canal chantier tena lava be le izy eto azao dia hiteny le izy kosa rangatsy andraikitra ny fanjakana sy ny tanàna n'Antananarivo rery ny fanatsarana resaka canal fa tsika rehetra ny tompona andraikitra fenan'le olona civiste le teneny ko eraky ny foky tany tokony misy olona tompona andraikitra manao mampita sepisiko fa feo miarabe toko randry vatita matavy any nahoana ny andro ono reka maisa jere zao Antananarivo sao mitsokotsaka daholo ny tany de ona fametrahana teleférika amin'iny le ny zavaty godina be sao eny ambony eny tsy fatikararana ve amin'iny zala mbola vao ampandiniana mihitsy zaho a manany ampandidina any Tomasina moa anao teo zaho a manany eritreritra nareo zao tanàna le tao an'le hoe ville touristique azo mahabe mpizahatany manina hoa raha any aminareo ny asina an'io tsy mety le fasely amin'ny raha mba natela de asina mijerakidro any ambony teleférika any ohatrany tsy manino de ahoana partiel la 20 atika tsy mitsaka ny tany eno
tena matotra be na tena tonga de cause matotra mihitsy le nisy niantso omaly sy afaka omaly eo atao ety aminay hoe afaka asinany anao manina marina moa raha any amin'ireny toerana be mpizahatany reny ny asinany io e de atao ambany de atao ambony de mahita ambany izy mbola lasa izy teo ronasitengenana koa milay zay ny hitatsika eo moa no tena fivoahana ofisialy am'le fanambarany fa tsy natao fa eo anelanelan'izany rehetra raha tompoko ravanareo salama raha afaka finonao kely radio azafady indrindra ahoana andre nabo mirabo raha ary moa misy raha Andrenabo fa aza atao Andrenabo zany fa tonga de tary hafa mihitsy raha vao Andrenabo ary le kami mafaky misy raha makasika raha makasika zay izy io raha makasika ve mandenengely ko zay raha mitavatava be lero tam'le ganagana mody gana vita aloha ny amin'iny tao ahoana 3 taona ty arena andrasana kaniny ganagana modiko Ragote. Gato mandeson le 33 ahoana? Gato mandeson le 33 mandeko ny sonnerie ary le io sa raha goty fandray telefone io fa tsy mihaino atsonge raha sy maneno afataky mimpandraka manyantsy de mafinahity le raha makasika moa zany le makasika ny pejy fampianarana zay matetika fampiasan'ny mpanao gazety rehefa milaza vaovao toy izao tompoko maheno dery zany de raha taky dery larisa manao ela be zany tsy dera tena tsy hitantsontsy maly eo mandeha tamatavy ndraiky de zao de tsy manao ataovy zay miatsika mbola any le sprintera tena fidizy taxi entinao tokony mba de akeny le hazokeny talata mety efa matisy zay any kony aretany ty be de be ny orany ty mirotsaka be miandry kely tsika mandendeha efa tena tsy andro mihitsiny ambotay azy mba resana kely titosy fa tena ty mietika mihitsy aty tena nina nitosy indray anao fangatsena momodika ay mo fangatsena lasany tamatavy izy teo nisy zany miasa mitondra taxi bosy tamatavy izy fa ianjana be mihitsy io amboteiazy any amin'ny faritra io zay mampanontany tena maninona mariny teny rivotra mipetraka teta zao mbo efa adindray zay mbola tsy mandeha zany lany tanorana ary manao ny mamanareo ao ay momana salama tsara ambavoatra ay mbola ny mbavoatra any am'izao tsy tonga antaniny godaratra mipiraitanana aminareo fa ataovy tsara kily mpiantso atsika isa maraina le taloha de tadidiko toka mandeha tamatavy za tonga tamatavy misy lana de eo tapanana manana tonga brika vina ihany misy ratsiratsy efa vita vita lalana lalana hitosy zany sisa lalana hitosy eo 67 tapena io tena findray talata maty aloha misy manototototra ihany be reto mankasitraka jerany antso marina ihany rahasoanao hatrany ihany keo hoe hita ihany aloha le fako mitsingevana eny amin'le kanala latsetsina zany fa zavatra finampanakarena le izy ka io le zao le izy marina zavatra finampanakarena mahita le izy hita hoe raha tavoangina au minéral manahoana salama Sara angambana na sosokevy teo maninona raha toatra ny avina fila potoana andro ireny le teleférika ambany loatra de am'izay mba hoe sady azo anazy andapa le kaboliny am'izay iko tenenako rehefa mandray fanapahan-kevitra de tsy maintsy atongotra ohatran'ny orintsaka ohatran'ireo foana fahazagaga am'izany fa reo zany mihitsy sota sotra tompoko ny anazy zao linasa koa mba tikeny aminay mba atao teleférika am'izay raha tsy mihodina an-dalana ntsony zany possible ry cofisy le teleférika aloha mandray roa izy aty amiko
mandray rola izy aty amiko fa ohatrany ao moa zany mety numéro ny téléphérique hoe T1 T2 TFM TFM téléphérique M Madagasikara numéro 395 Salia. salam. Maheno. Salam. Anankiroa ihany resahako a. Resaka fampianarana ny anankiray. Maty ny didina voaka ny daoly na le ray aman-dreny na le tompona andraikitra. Tsy nanaiky ilay programana PCE tamin'ny fitondrana teo aloha. Ohatran'izao mantsy ny antony tonga anazy nanemboka le taom-pianarana hoe janvier jusqu'à mars tsy nianatra ny mpianatra. Zay tao anatin'iny programa iny aloha. Zay. Ny faharoa indray a, resaka maramila nafinaritra be, fa ny tena nampalahelo a, le nijery an'le teo 67 eo amin'ny Seimady. Feniko voay manao bolina fotsiny tsy manao ninninona mijery an'le maramila mamitsika an'le rano maloto, ohatrany tena hoe nga tsy tompona ndraikitra ny tsirairay amin'ity fiainana ty e. Zay fa dia mazoto daholo nareo e. Mazoto tena za zoky efa elana izokinay a. Mbola manontany ihany ny ray aman-dreny hoe ofisialy ve ony. Ka zay hoe le miandry le filatsahan'le taratasy avy any amin'ny zareo satria tao anatin'ny fampitam-baovao no nisiny io fanambarana avy eny amin'ny fivoriana maika io. Fa ny an'ny ministera aloha zany hatreto no ofisialy. Mazava ve ho antsika rehetra any tokantrano any. Mazava zany. Ny an'ny ministera zany no nandeha ofisialy ary tsy omeko tsiny raha mbola nampianatra le fa mino fa amin'ity androany ity tsy maintsy voaka ny fanambarana ofisialy makasika an'izay fivoriana tapaky ny fivoriana maika any. Dia mba atao précis kely mba mety. Dia mba atao précis. Salama tompoko. Dia mba antangina azafady. Ento. Maty zany anao dia vaksiny corona ty. Io dokotera Erika amaly anao. Tsy zany a. Hoe ahoana? Tsy tsara le fanta. Tapatapaka ianao. Tapatapaka. Dia le zany ohatra misy eo amin'ilay nasina le vaksiny. Tetahanao ohatrany misy andresy zany tsy videnty saika mbo antanina kely tsisy fatakeny amin'ilay vatana zay zany isa ahoana. Dia ianao ve dia mbola ino an'izany amin'izao taonjato faraka amin'ny roapolo zao? Za zao mana. Mbola ao ianao? Maheno anao raha aveo amaly a? Tsisy fiatraikany ka makany amaly. Misy andrem-biony le apetraka le telefona dia miraikitra. Eny fa makaina tsara fotsiny ianao rehefa avy manao vaksiny a. Miparitaka be any anatin'le Facebook sy an'iny zany e. Iny zany e. Hitanao le amin'le vaksiny dia apetraka ao ny telefona dia miraikitra. Hitako iny. Film le komika koa nefa. Ty fozakeloko ty avaty le olona ho sérieux le komika ny tena marina. Tapapiko mihitsy jere zao tientiny ana atao litra. Anapiko mihitsy atao vintelo mihitsy le vaksiny aloha anaovana litra mavesatra telefona. Tsara le telefona. Tsisy an'izany ka. Tsisy an'izany tompoko. Miarahaba tompoko. Manahona tompoko. Io hoe hafa kely ny feo anao. Resaka itenike fotsiny hoe eo amin'ilay resaka hoe miaramila mandray andraikitra ohatr'izao dia afa tokony ho jerevana manokana koa izy ireny misy ny teny an'izay teo. Dia za tsy mandany izay mety mihitsy izany. Fa fotsiny a eda be nge miaramila nge fa nanao fianianana e. Hoe anampy ny vahoaka sy ny rehetrarehetra. Mpitsabo nge fa nanao fampianianana e. Hoe hitsabo ny vahoaka amin'ny sarotra sy ny manana. Ka rehefa tonga ve le fotoan-tsarotra dia mijerevana manokana izy. Dia lasa ho izay foana le fiainantsika eto zany jerevana manokana indray ny anina satria ihany jerevana manokana indray BNGRC. Ohatran'izay le izy. Dia fotsiny tiana ho tenenina fa misaotra tao. Efa be ny GRC. Fa ny moa zany le vavao mbola diako foana ny teny azy fa sady natsikaiky aly izy navarina any namperitreritra. Inona moa ny tanjon'le roniny nandeha nakakeriny an'ilay dabapako. Le fitondrana kamion mpitondra fako. Dia le fako hoe tsy nanao le fako tao? Le fako tao nisy nagandra koa le fako zany tata. Démonstration zany. Fahazahoako an'izy hoe tsy nanana frena bus le rony. Na izy andeha hanafika dia tsy nanana fiara. Inona no entiny? Tsy azoko misy aloha zany fa mbola nametram-panontaniana. Amin'izay kofina le tômôbila rehefa aveo afaka tsy azoko le izy nefa dia mifona ato. Anana ty izy volamena fa io. Lehibe karazan-javatra ordure. Volamena mafy zany eritrereto dia ordure. Dia zay mety nanafiany zalany. Dia zay le fanontaniana mbola mipetraka teo hoe namoaka ofisialy tokony hamoaka ofisialy ny présidence fa mbola misalasala foana ny olona ary miady saina. Fomba moana le izy fotsiny koa zany eo le ohatrany hoe réquisition fanao moa zany le hoe tonga dia milaza daholo fotsiny radio rehetra, ny télé rehetra, ny réseau rehetra, ny compte rehetra, za so ilaza.
dia mila milaza ohatra hoe ilaza raha zaferson ohatra tonga dia dia maheno Merhaba tompoko. Salame. Fonina vadia Mbodifasana le miantso. Mbodifasana ifato. Miakatra be ny rano e? Tena miakatra izy aty. Fa gatsy mivahana indray le anina le makary amin'le rano be. Ohatra mbola tsy mivahana fa le lalana voakeny sabotsy ary izao sady efa hodifotra mihitsy izy efa nitapahana iny. Voamaly mihitsy ny tsikaty. Mba metraka fitaraina ny amin'le lalana etỳ Mbodifasana. Alefaso ara tompoko. Satria vao miala an'le digue le goudron iny zany ianao dia tena tonga dia fotaka. Tena tonga dia fotaka mandrapa tonga any Ambatolampo tsy mafotsy any ambony any. Ie, tsy bomba voanjo tsonga tsy fantatra tsy fozina fa fary lakana. Chocolat io. Dia manarak'izay le eo amin'ny farany taxi borosy le aty Soavi Masoandro indray. Tsy haiko hoe mba manaitra ny tompona andraikitra ve le eo amin'ny tsy haiko commune Fokontany Soavi Masoandro satria vao miala eto amin'le arean'ny taxi borosy eto tena fotaka be tsisy azo andanana mihitsy indray mandrapatonga ery amin'ny arean'ny 120 ery. Dia mba manaitra ny tompona andraikitra ny amin'izay zany. Saotra betsaka tompoko. Raha ohatra hevitra zao no mena raha hevitra moa satria misy teti-bola tokony azo anaovana azy koa ny teleférika eny ambony tramway ety ambany dia atao lalana samihafa. Ny lalam-by moa zany efa nisy resaka n'iny moa zany taloha tantaraina fa nisy ny projet tramway mbola tsara foana izay projet izay koa raha atao. Merhaba tompoko. Salamo. Mbola ao ve Erika zay azafady? Mbola io mihitsy izy. Erika, ianao le nanontany omaly hoe manao ahoana ny resaka famosaviana tsy voalaza ny lalàna ve hoe mahavoasa azy? Eny tokoa manontany fa tsy haiko ny maly nanontany an'izay ngambany. Eo maly nanontany an'izay. Le mpamosavy mihitsy no nanontany. Raha ohatra ka tratra fotsiny le olona amin'ny alina hoe iny le mpamosavy miboridina be fotsiny tsisy afaka atao anazy tsy voalaza code pénal zay. Fa raha ohatra koa ka tratra izy mitaingo pasina dia voalaza ny andininy fa zato amin'ny fehezan-dalàna fampiatsika malagasy fa tena mahavoasazy mihitsy satria hoe profanation de tombeau zay filaza azy. Iny zay fa le mampifamosaviana le atiako tenenina le ren'le olona le manavoryka manome poizina sy le ohatr'izany reny. Mbola voalaza ny code pénal koa raha ohatra raha voaporofo mihitsy hoe namosahavy tamin'ny alalana fanafody na zavatra komsa dia tena mahavoasazy zay. Fa raha ohatra koa zay olona mivoaka alina fotsiny dia miboridana be dia sy afaka atao an'iny dia samborina fotsiny izy dia mivoaka avy eo. Indrindra izy rehefa miteny voilà c'est moi. Sotra tompoko. Sotranao mihitsy. Ny tena izay misy le fandeha le tantara io ry HCC anay ay misy azany ianao tsy namaly. Misy lalàna le fikorontanana. Zany hoe misy zany ny nudité artistique. Zay dia tsara mijery azy boridana. Misy ilay kosa tsy tokony boridana mihitsy. Satria amindreo ny lalana atao madinika zay ihany. Le atao madinika koa aloha lalana atao madinika amin'ny kôty zany fatako le atao madinika dia fatako ny atao madinika. Zany hoe mampiriske satria ohatra anay zany zay ao anatin'ny club des amoureux du train dia tsara koa satria efa eno aloha fa misy projet mandeha any aloha zany hoe averina velomina dia mahatazana ianareo rehefa mandalo amin'iny stationnement atao madinika Ambatondrazaka iny mivoaka mandeha makany amin'iny le rocade maki iny mbola misy zany ny tracé tany aloha fa ny lalam-by efa lasa mbola azo atao mihitsy raha ohatra ka tairina ka alohan'ny amelomana ny any amin'ny faritra aloha dia mety ihany koa zany ny anaovana projet hoe velomina reny lalam-by reny dia na motolory-kely na ohatra zany mety aloha le izy hitako zay hoe taingina foana na ambony na ambany. Mety fa le fitezana foana zany amin'le resaka lalana sy le fomba fikojakojana azy ny tena mbola asa be koa raha eto amintsika tramway hono nampiaraka teo ambony lalam-by hono voahitsaka ya dokam-barotra ary dokam-barotra peba hony
Visca, batery mateza sy matanjaka. Visca, manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca, hitanao ny toerana rehetra. Visca, eto tanahy sy ny manodidina. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Ie, ny filazana moa zany ny dokam-barotra dia bediny aldiny rehefa tsy ataony anazy. Any e? Dia tsy maintsy atao le fanapetrany teo le izy a. Dia ny fiofanana fiompiana aifa tonga saika anao mialany ny akoho a. Mialany ny akoho. Mialany izy. Saika anao an'le izy akay la tonga. Ay alla alefaso. Miaraby la. Manao daholo tompoko, salama daholo tsika rehetrarehetra na ny ato anaty studio na ny any Mela dini. Sa forma tsara? Hatreto aloha tsy zara tsemboka be. Dino. Diny, ira mihitsy hoe diny. Diny jereo. Tsy diny koa. Diny mianaka. Diny mianaka izy ireo. Ie, alefako tokoa izy ty satria efa tombotra ny fotoana, tombotra ny andro anaovantsika an'le fampiofanana izay momba ny akoho sy ny kisoa aloha amin'ity ndray mitoraka ity izay nangatantsika rehetrarehetra hoe aoroviana indray misy raha oviana indray misy amin'ny zoma sy ny sabotsy ho avy izao. Ny zoma dia ho antsika rehetra izay liana amin'ny akoho gasy sy ny akoho fakana nofo faraky amin'ny 20 Ny zoma izao dia ny akoho gasy sy ny akoho fakana nofo, ny sabotsy kosa dia ny kisoa na ny fakana nofo na isika izay natavy. Za moa dia manafatra foana antsika hoe aleo sady manatavy nanana efatrandro nareo teo mampiteraka. nentina resaka fampifanana zany nanina le izy natao 2 andro ihany tamty. Natao 2 andro ihany le izy tamty satria reo aloha zany ny hoe mamaiky ny olona sady vetivety kokoa amin'izao andro ohatran'ny manorana sy ohatra zay raha iompy tantely ianao amin'izao andro avorana zao ohatra tsy tatava avoaka le izy anaty zay iopitrondro ianao mety miakatra be ny rano sy ohatran'izay fa ny tena antony tonga an'izy hoe andro maina teo zao dia amin'iny fanorenana ho an'ilay dobo sy ohatr'izay am'izay tsy mamboaka rano foana itsaky mihetsika. Dia am'izao zany izy efa tokony efa mandeha tsara le izy efa nanisy trop plein ianao ohatra tamina dobo dia efa mivoaka voatana le arefiny ilaina amin'ny avony rano. So ohatran'izay le izy dia reo aloha zany no mety ary ity fiompiana ty koa mantsy tsy misy confinement ty fa tonga dia mandeha foana ty na confinement na tsy confinement ny andro izay misy zay zany dia zay mahatsara an'ity zavatra ity ary be dia be koa manontany hoe nareo ve zany tsy efa ireny hitany anaty internet reny ihany zavatra ampianarinareo ao e sy ohatr'izao. Dia zavatra kely tsotra fotsiny ataoko antsika hoe tam'izah ohatra tam'izah nianatra zao nianatra nivoaka vita le izy dia avy eo niompy dia ao anatin'ny fiompiana zay anao mahita traikefa dia mahita expérience nataonao manokana dia zay am'izay anao mizara ohatran'izay le ohatran'izay niompy aloha zany niompy teny aloha niompy aloha fa rehefa avy aloha tsy maintsy manontany ihany satria le fomba fiompiana samihafa koa arakaraka le tanjona am'le izy tsy misy ny hoe ainga voatra ainga zay mihitsy le ohatran'izay mantsy hoe misy zavatra tsy hitanao any zao hoe ohatra fotsiny zany zao raha ohatra hoe tsy mety mihinan-kanina na malaiky homana ny kisoanao dia zavatra anankiray efa natao le kisoa laty tsy hoe olona andeha hovaina foana kisoa ohatra letzay fa ome asiana carbonetra ny sakafony na omena ravin-tsôsety izy dia lasa mampazoto homana azy zay. Raha ohatra izy tsy mikaka ohatra le kisoa dia omena ravin'akondro izy tsara ohatra zavatra ohatran'izany zany le zavatra tsy hitanao amin'ireny zavatra ireny. Dinihana ny bolonga andikiny
Miova le izy ve miova mihitsy. Fa le izy aloha miankina am'le faniriana ampitombo ihany satria misy tokony no zavatra resahan'ny olona hoe tsy de any amin'ny tokony ho atao. Afetsifetsena hafa simika. Reny aloha zany tokony atorany moa ny olona fa manahirana manko. Ka sarotra matsy misy matsy miteny hoe tsindromana zao lay kisoa de tsindromana zao de mandroso be ny fitombony de ampianona Mozart. Kanefa adiny 4 ao aorianany fihinanany zavatra anankiray ny kisoa de efa miatra any amin'ny nofony iny zavatra iny. Raha omby le izy de mandritra ny 2 andro vao tafiditra anatin'ny nofony ilay sakafo. Raha omby izy. Fa ny kisoa adiny 4 ao aorianany sakafony eo de efa tafiditra ny vatany ray manontolo. Ka raha hoe zavatra hafahafa hoe simika asiana ohatr'izany de efa tafiditra anaty vatany iny de avao ivononao iny kisoa iny rehefa raha hariva ohatra na raha pitso maraina ohatr'izany de lasa misy tavela ao anatin'ny vatany de zay ny ampiasana le zavatra biolojika sy ny karazany. Fikafika le taloha mantsy raha vao misy zavatra kely midona de maty ny akoho fakana nofony. De efa misy le ankehitriny le efa misy an'tilay anti-stress radiobarinjaka ty de omeny le rony tonga de salegy sy tsapiky be mahavarina de mezatra le akoho rehefa avy de tsy maninona tsony. Ka zay mihitsy le izy. Zany teo ampanaovana zany no ahitana an'ireny. Eo ampanaovana an'le izy no ahitana an'ireny ay ty akoho ty arakaraka izay zavatra iainany eo de mety amin'ny foana am'izay avy eo. De tsy voatery hoe sarotahotra be ty akoho ty de afaty anazy io tsy zay mihitsy io. Fa anisan'ny tena mahafaty ny akoho betsaka indrindra hoe akoho fakana nofo dia ilay lafikany. Iny lafikany iny rehefa ohatra ka miteraka rano iny dia avelanao amin'iny de miteraka ammoniaka iny rano iny de lasa manepotra ny ao an-tranony de raha ohatra ka tsy voainao mandritra ny andro rehetrarehetra na amin'ny alina ny amin'ny atoandro le varavarankeliny de tsy ampy ny rivotra miditra ao de maty le akoho. Fa ny fanaovana azy ataonao eo amin'ny 20 cm eo ny ahavon'ny lafikany dia asiana iny tambakona na iny akofa vao mandomando de rakofanao vao mandomando de rakofana vao mandomando de rakofana dia mivoaka le akoho 32 jours ny ato aminay aloha 32 jours dia mivoaka ny akoho zany manomboka eo amin'ny izy voafoy eo amin'ny 53 grammes eo mandrapatonga an'izy 2 kg 5 dia eo zany no eo le 32 jours leo de vao vita mivoaka le akoho diovinao tanteraka misy indray le lafika solona complet de ohatran'izay foana no anaovanao anazy tsy maty zany io ary indrindra fa hoe rehefa manomboka lehibe le izy dia sokafo foana ny trano satria ny rivotra ataovy mitsivalana amin'ny fitsokan'ny rivotra ny trano zany rehefa mitsivalana mitsokan'ny rivotra ny tranony dia dikan'izay zany le rivotra tafiditra foana any anaty foana io samy hafa le izy raha misy rivotra mandingana tendrombohitra de lasa zay alehan'le rivotra mety makare miakavizina miakavanana ohatran'izay de ataovy mitsivalana amin'iny de tafiditry ny rivotra foana ao anaty tranony de rehefa tafiditry ny rivotra foana ao anatin'le tranony ao dia ampirivotra tsara izy zany de mahazo aina tsara. Fa taloha ihany koa raha vao manao an'ireny le manatody lava sy fakana nofony ireny saripady be le miditra ao amin'zareo nampiasa n'ity zavatra siana le de ankehitriny nefa hitan'ny zareo indray ny hevitra tsy de tena saripady loatra tsony ny akoho. Fa ny tsara foana de zao rehefa eo zany na ny akoho rehefa hatramin'izay rehefa hoe andeha hiditra ao anaty tranona akoho ianao de matetika mampiasa désinfectant foana satria ny zavatra ny ainanao tany ivelany lasa tafiditra ao anatiny de lasa anay taloha ampianona maly eo tsarovy akoho le bebe trosa iny bandakama de tsy mahazo miditra amin'ny akohony ianao le bebe trosa ino de fakana nofo ela tadiavako zay teo misy ale mbola li alohany iny koa mbola mety de vetivety foana de tonga akoho vetivety foana misy de tonga le akoho ka satria raha ohatra ka ianao zany mampiasa ny akoho gasy vetivety de raim-bavy iny de vita gana mba makamaka fi de izy io raha ohatra mampiasa akoho gasy ianao zany zao akoho gasy anakefatra vavy de akoho lahy anankiray zay zany ny ampiasainao voalohany ianao zany 100 000 ariary eo zany misy amin'ny alana vorotsiloza de misy amin'ny alalan'ny reny inona moa le couveuse sy ny karazany reny fa le izy misy tsy maintsy atao solera fa ohatran'izay taraikeo le izy misy an'izay zany izy io de iny akoho iny de izy anaky 5 teo 100 000 ariary zany aza mampiasa vola be fa tonga de atomboy amin'ny 100 000 ariary de 100 000 ariary iny no ataonao dia voafoy fotsiny le zanany de sory amin'ny reniny
adiny 4 aoriana amin'ny fahafo izany le zanaka koa de Tsy minono zany ny tsy akoho. minono izy fa ianao no mampinono azy am'izay avy eo Mahatsatra be zany. omenao vitamine sy ranon-tsiramamy de iny vitamine sy ranon-tsiramamy iny efa nilazaika ihany moa tia Mba teneny tsara le maka rano 2 litre ianao Mba teneny tsara hoe vitamine fa tsy Vitamine vitamine C. zany. Ako misy hoe vitamine. alainao vitamine C de ranon-tsiramamy de siramamy 2 sotro kely de ataovy ao anaty ino ty izy moa rano 2 litre ataovy ao de otsaotsany tsara de fa fahanao an'iny le zanaka koa de tsy maty tsony iny aloha fa mifitezana an'iny mandra-pahalehibeany omena le izy amin'ny sotro kely de avy eo tsy maty tsony iny de le fitezana an'iny mandra-pahalehibeany atao anaty fampiofanana zay le izy dia ty reniny ty aleo andeha Fa vita eto fampianarana. aleo iny reniny iny andeha any de rehefa any iny vetivety kely iny de fa miverina manatody indray ataontsika ray volana fotsiny de miverina manatody indray rehefa ataonao tsara sakafo iny reniny miala teo iny dia tia tsy feno ray volana akory ty indray efa ikotrika dia mandra-pahalehibe an'tia zany hoe raha 5 io nampiasainao anatin'ny herintaona ianao mahazo ihany any 400 isany impito manao an'izay reo reny akoho reo dia reto efa miverina manatody indray reto sanany reto ao anatin'le izy de ohatr'izay hatrany avy eo ianao manambola mivadika kisoa indray mividiana indray kisoa vaviny anankiroa manambola mivadika kisoa mihitsy tsy hoe mivadika kisoa moa zany fa manampy kisoa indray ary zany manampy kisoa indray de iny kisoa iny indray ny ataonao avy eo de iny kisoa iny vavy atao de ampianarao ho any amin'ny olo-kafa any aloha le izy de iny vavy iny teraka iny avy eo folo ny zanakiny anankiray ohatra de ao anatin'ny fiterahan-dreny anankiroa reny ianao fa lasa efapolo indray zany 20 indray zany ny kisoanao ao anatin'ny herintaona iny niteraka iny roa de fa ohatr'izay zany ny anomboantsika azy fa aza tonga de mieritreritra hoe rehefa anao anty tonga de vola be na hoe ohatran'izao de ohatran'izay le moskay mampanahy ny olona misy ampiasa vola am'le izy fa rehefa ainao le izy tsy sarotra ny mampiasa vola raha ohatra ianao ampiasa an'le akoho fakana nofo 7 millions 5 eo ampiasaina mampiditra 100 ianao 100 isy 7 millions 5 iny hatramin'ny sakafony 7 millions 5 hatramin'ny sakafony isam-bolana amin'izay ianao avy eo mamoaka mahazo tombony eo amin'ny 3 millions 1 million 5 eo na 2 millions isam-bolana franc ohatr'ohatran'izany zany le raha anatrika an'izay fampifanana zay adiny de ndao mba torotoro io aiza tsara satria ianao le efa nentena niova ny toerana anaovantsika an'le izy ao amin'ny kafetariany SK Antanimena miditra ty amin'ny vavahady ambany amin'ny SK ary ambany ary ianao zany miditra dia rehefa tafiditra ao vavahady ny SK ambany ianao dia mahazo amin'ny terrain de basket ny SK iny de misy totohatra kely zay ry amin'ny farany kihoan'ny le terrain de basket eo de miakatra kely le tohatra kely anao de mahita an'ilay toerana anaovana an'ilay fampiofanana amin'ny zomasa sapotsy zao tsy misy ny fisoratana anarana mialoha fa tongava aloha ny fepetra rehetra de tsy maintsy arahana indrindra fa le hoe zato ihany no afaka miditra ao anatin'ny toerana nenty lesy dimy zany raha mihoatra ny zato zany de tonga de raha mihoatra ny zato dia tsy maintsy miandro manaraka satria nisy fotoana zay nanao à l'improviste nisy fotoana zay nanao à l'improviste hoe alao ary tonga de be de be reto ambony reto fa alao itadiavana salafa de lasa manahirana le izy avy eo satria zay zany efa navoanay de tsy ataonay tsony fa alao tonga de miandry any amin'ny manaraka de alao tonga aloha amin'ny sarany 5,000 sy 3 alina de 5,000 sy 3 alina io tonga dia mahazo boky ianao hoentinao mody iny boky iny zany dia afaka soratanao koa ambadiky le boky satria le izy moa le boky le hoe tsy soratra ny avato iny soratra iny mety ho tadidinao iny afaka mantany daholo ny olona rehetrarehetra ao zany de iny fanontaniana apetraka iny mitondra kahie ihany zany ao anatin'le le boky fotsiny soratana satria rehefa kahie de tsy hita indray le kahie teo fa le boky ty zay mahatonga le boky tsy asiana soratra ny ambadika soratra ny ambadika de ianao no manoratra ny ao ambadika any am'izay any eo afaka mantany amin'ny faran'ny fampiofanana de mantany ny olona ny antony anaovana le amin'ny farany de tsika malagasy rehefa hoe mantany ny akiray
dia fanontaniana mivadika fanontaniana faharoa dia mivadika fanontaniana fahatelo dia lasa tsy feno ilay izy fa feno tsara mihitsy fampifanana ny fanontanianao dia fa raisinao an-tsoratra ilay izy amin'ny farany mandeha tsirairay daholo amin'izay nisy ampaham-bandentana ve Aldini ho atao sakafo maraina amin'ilay kisoa ampahana-kisoa entina ve ny namanamana aminay moa dia nanoro an'ilay resaka hoe tavy-kisoa misy hodiny fa arak'ilay teniko teo zany dia ny maritaina nandosotra fa voalavony reny tonga atao lavo avo eo ihany aloha ataoko sy takabaso ilay izy fa le tadily ity nohaniny dia latsaka le joany fiasy ry voalavo tena somaty voalavo kibo le numéro aloha alefa ty le numéro telefony ty fa ty foana antady hoadiniko foana rehefa miantotsika dia ty ny atsotsika momba nyty fampiofanana izay ho ataontsika ty 033 50 740 06 033 50 740 06 dia raha vao miantso anao dia raha zao no heninao dia fiompiana-kisoa zay ny tokony anontanianao ary raha ohatra ianao mahino koa zay ny tokony ataonay nataonao zany za zao zany hoe nenty ndray 520 ny raisy nefa nisy namana ihany tonga teto dia ny ilay zavatra noforoina sy natsangan'ny fondation Frédéric Ebert sy ty fotoana zany le resaka YLTP io na le OLTP izy io zany dia maka ny olona zay efa any anatin'ny tontolo ny fandrarana ataony ihany efa any anatin'ny tontolo fandraisany anjara sy andraikitra ty amin'ny eto tanàna sy ohatr'izany dia misoratra anarana satria le izy programme mombana leadership le izy resaka développement personnel leadership tonga ny tanora ho leader nampitarika zany efa enitsika ihany satria efa nisy namana tonga teto hatramin'ny 13 janoary ny fametrahana ny dossier momba n'izy io efa enitsika ihany moa izy io zany ka ho anareo izay liana dia afaka miditra ihany koa nareo en ligne amin'ny site https barabara fes.mg OLTP rehefa ataonareo fotsiny zany fes OLTP dia tonga dia misy lien tonga eo zany ahafahanareo miditra manao ny fisoratana anarana zany ahafahandrareo safidy dia ao anatin'io anao mahita hoe inavy ny alefa sy ny sisa ny izy tanora 20 hatramin'ny 13 taona eo ohatrany moa zany tsy afaka manao intsony satria zay efa 20 kilao dia baka plus 3 dia ny faritra rehetra andraisana an'ilay satria vao hoe mahaliana ary raha mifaritra rehetra no misy tonga ao anatin'ilay izy dia efa hoe kategoria professionnel sy mety sy ny sisa ka 3 andro eo zany mbola azonareo andefasana ny dossier ny tombony ao anatin'ny tony itony programma itony dia manatsara foana ny tahan'ny olona zay mikirakira resaka toekarena politika sy fitariana rehefa avy eo mbola voaray ary moa izy zany zao dia izay fa mbola rapitso ravaka pitso ho averintsika ihany ty mba hanamafy an'izay fa ny mahatonga amin'ny resaka an'ilay izy tony programme tony zay tsapa ihany ny vokany amin'ireo le fatao rehefa hitatsika io toy zay momba n'iny ny akoatran'izay moa zany dia isorako eto ihany kosa aloha ny jirama zay nandalo tany an-trano dia niteny hoe na somary tara ary dia ataovy ihany le autorelevé ka ataoko androany le izy jirama androany le izy no ataoko dia alefako ihany tonga tao zareo dia nanafatra ny olona tao satria za tsy tao hoe asaivo ataony ry ihany le autorelevé dia asaivo lefa sasa zany fantaninao any Aldiny ato hoe dia ahoana hono ny sakafon'ny biby fiompy amin'izao satria efa lasa lafo be daholo ianao no ataonay manamboatra kosaka hoe ovy dinany zay le izy ianao no manamboatra misy formule efa omena zany ao dia ianao no manamboatra dia amin'izay fotoan'izay mantsy ianao no moramora ny kohany rehefa ianao no manamboatra fa raha vao vidina vita le izy somary lafolafo kokoa le izy fa tena niakatra mihitsy marina ohatra vidina katsaka vidina zao dia atambatra satria na ny teknika fampanangaronana io ary dia misy lerany hoe zao minitra ihany izy no afangaronao fa ratsy zany dia lasa miverina miparitaka miangona ilansilansilansilan ray ohatran'izay le izy ny nampirikototra anao omaly dia izay avy aty ambany taty ambany ty no miverina satria hoy ny polisy izay nanakana teo hoe aza mitsofoka ao amin'ny tonelina ao aloha ianao fa mivily lalana foteri niakatra taty Anjoy tena nampirikototra le izy hoe satria nisy fiotsahana hoe le izy raha fahitako an'le izy le aty amin'ny sisiny fa tsy hoe any anatiny raha fahitako an'le izy raha fahitako an'le sady mety ho fanadiovana ihany koa mety ho fanadiovana satria za koa tratran'iny atao mivily iny dia le polisy no niteny hoe misy fiotsahana kely ozy izy fa zamakany misy fiotsahana kely tsy ao anatiny kosa tsy ao anatiny fa le aty amin'ny sisiny hoe le sisiny ohatr'izao iny zany dia mety amin'iny no fileary ny agenda dia mafisina raha ohatra izy nitety zany dia izy hoe
namanasa anareo zany fa ilalao mizika indray sotra raha goty de mba voizy atao azy amin'ny fanaovana azy ao lesy dia ifanaiky zany faliana tsy ompitratra rehefa voaresaka teto moa izy ty dia mafisina amin'ny alahady 17 ny volana janoary ao amin'ny ivokolo Analakely etsy amin'ny arkady moa zany ao amin'le trano fanaovam-pety vaovao ao amin'ny ivokolo Analakely manomboka amin'ny 4 dia ifanaiky ankalaza ny 5 taona ny karany atsehatra sariny eto miaraka amin'le gitara basy le firy corde lesy izy zany mbola le 4 corde tsara mihitsy ny ela sy sting lesy manoatra ny dia ifanaiky Rasolo Mahatratra ny eo amin'ny basy sy ny vocal dia i Bolo Rakoto David ny eo amin'ny amponga velesina sy ny amponga velesina dia injakany Irina Rakotony iray ny eo amin'ny clavier sy ny melodika dia itsanta Randria Miajasoa trompety sodina flugelhorn inona moa lesy ty flugelhorn ty zany ho anareo piopy dia misy ny vidipidirana zany ary voafetra ho zato moa zany ny mpijery dia azontsika atao ny mijery anany amin'ny compteny namana compteny fanaiky azontsika atao koa ny miantso ny 034 66 619 66 raha vao miantso nareo dia zao ny eninareo hoe tongava letsy zay dia isorana be dia be moa zany ny mpikarakara ary dia raisina tanandroa mihitsy ampitiavana raha fanaiky fihinana be letsy lahy amin'ny fiakarana tsehatra io indray fa dia ho avy izahay le izy moa zato ka ho hita eo ihany manaraka raha ohatra mbola misy toeran-kafa fa dia milay zany fanaiky isantatra sy iverina antsehatra ankalazany 17 taona aona aloha tony tsinao tony efa natsidika teo moa zany iverenako amin'izay ny resaka kanina satria efa natsidika teo fa 13 firenena efa tafiditra any amin'ny dingan'ny tsy mety mipoitra indray amin'le match androany zay ho resahana amintsika zany no match androany alohan'ny amezany kotan'izay omeko alohany hoe izavy no voalohany isaky ny groupy ny voalohany zany na le premier de groupe zany dia Cameroun, Sénégal, Maroc, Nigeria. Ny faharoa dia ny deuxième isaky ny groupe zany na le la faharoa amin'le groupe dia ny Burkina Faso, Guinée, Gabon, Égypte. Ny meilleur troisième tafita aloha hatreto dia Cap Vert vao amin'ny groupe A sy Malawi groupe B. Mazava ho azy fa efa tafita ihany koa Côte d'Ivoire, Gambie ary Mali. Zay le ny 13 Malawi nefa napetraka zareo dia Malawi maefa ao Malawi ka meilleur troisième izy fa i Mali miandry zany tsika sisany androany iza no ameno an'ireo 20. Omenantsika ary le match androany anio ny match farany zany amin'ny 3e jour amin'ny groupe E sy groupe F dia amin'ny 7 arivo dia Sierra Leone eo amin'ny Guinée équatoriale ary Côte d'Ivoire eo amin'ny Algérie izy fatitsy velona ty Côte d'Ivoire Algérie ty maka Côte d'Ivoire moa zany Côte d'Ivoire efa tafita foana fa i Algérie miady mafy fa le Algérie tsy maintsy hiady satria raha kakan'io izy dia gana dia amin'ny 7 izay baolina anankiroa izay amin'ny 10 alina kosa raha tahiny ka tsy jiramaizina dia Gambie eo amin'ny Tunisia ary Mali eo amin'ny Mauritanie filazana avy amin'ny bureau national ny bureau mitantana ny BNGRC mbola hitohy hatrany ny orana sy ny firotsaky ny orana eto amin'ny faritra faritra eto Madagasikara ka voasokajy anatin'ny faritra mena ny Antananarivo renivohitra ka nandray ny fanapahan-kevitra ny ministera miaraka amin'ny présidence izay manao hoe ireto faritra mena ireto dia tsy mianatra ny mpianatra dia ny faritra Analamanga, Tsiafay, Androhibe, Atsadida, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Nambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Zato Andrefana, Pitatafika, Ambavady Tokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe, Lahaotiville, Vohitra Manjaka Miadana, sy ny manodidina rehetra, Atomadinika, Troisier Angara, Akorondrano, Andranomahery, Apefilo Ambodirano, ara Ilany Vato, Ampasika, dia ao koa ny Anosy Beanala, Antanambamanapotsy, Marolambo, Mahanoro, Andramasina, Vatolampy ary Vatomandry. Zay zay tsy mianatra mpianatra eto Analamanga. C'est clair. Liza nge ho azay mazava zay tsy mianatra mpianatra eto Analamanga.
Analamanga. Ny resaka jeu des îles zay iverena fa amin'ny fotoana mampety azy fa ivalapara koa 13 ilay taranja andraisana anjara amin'ny jeu des îles. Amin'ny jeu des îles. I 13 io a mbola misy adihevitra mbola andeha satria mbola ho anontaniana isaky ny firenena ray avy inavy ny taranja andraisanareo anjara. Ka raha ohatra misy firenena ray ohatra tonga dia raisiko ohatra kaiky beach soccer. Ny mety i Madagasikara rehetra milaza hoe zay andray anjara ny beach soccer, sisan'izay tsisy andray anjara dia tsy lalaovina ny beach soccer. Misy ny taranja anaovana fampisehoana fotsiny ao anatin'izay lalaon'ny nosy izay tanterahana amin'ny 13 sy 14 izay. Dia misy ny taranja tsy maintsy any amin'ny toerana misy ranomasina no anatotosaina azy. Ohatra ny surf, ohatra ny voile, ny lalao soccer rehetrarehetra, ny beach, ny volley, tsy maintsy any amoron-dranomasina ary rehefa voafaritra moa fa any Tomasina no anatotosaina izany lalao ny nosy amin'ny taona 13 sy 14 izany. Ho an'ireo lalao tsy maintsy lalaovina an-dranomasina. Mafana tena tsika kosa ny mpikarakara kanina fa andeha somatsara ny hira-pireneny Mauritania raha arivo ka dia samy mba mihaino an'izay hira-pireneny Mauritania izay isika. Fa nga tsy nandeha le tilisy. Nampimely izy hoa. Farany ny zatra nampimely io tamin'ilay baolina tany amin'ny andro faharoa. Mandritra ny baolina mandeha eo tsy gana contre lui zay misy vehivavy miteny dia ao anatin'ilay izy misy ministre, misy président, misy miteny lava be mafy be izy baolina mandeha. Hitako hoe mahakamo eny aloha, mahakamo ka. Zany le resaka fanentanana zany fa Real Dinier mahay tsara an'izany ka. Zany rehefa mandeha baolina. Ny zavatra anankiray aloha ino moa zany mirary fiononana feno amin'ny fianakaviany miary aloha. Miary dia namana niara niasa tao amin'ny ministère jeunesse ary namana foana izy hatramin'izay dia voaingana no fampiresaka. Ny miary dia zanaky miary zanaky Nirlanto, tompoko lahy Nirlanto dia mirary fiononana fantatry lahy izy ka. Dia mirary fiononana feno toy izany koa ny fiaraha-miora amin'ny ny mpiara-miasa rehetra amin'ny haino aman-jery no nandaozana ny Eric Rakotonirina. Tsy izaly izy fa be dia be raha ty ny antso vaty koa. Dia zao fitanisana sy filanatsiny manko be dia be koa tsy maintsy atao ao anatin'ny resaka hoe alahelo sy fahoriana. Atao ny nalasana ny ranina zao zandry ny rija fa dia tsy afaka nofona satria ny solo moa zany fahafantarana azy inona ny fiantsoana anazy fa dia zay. Dia mandram-piona 4 arivo ny ao anatin'ny gymnase ny Akorondrano. Arivo ny tokony tafiditra. Ny miaramila no mandro ny sakafo ho an'ireo traboina isaky ny sita. Zany tsontsona alaina tany. Soja zany. Izay serika dia andeha inona moa tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaka nefa rehefa izy nefa lasa olona alasina hitanarana larobila ka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao